tafaraka isika mianakavy amin'izao alatsinainy 17 novambra 2024 zao ato anatin'ny fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy satria zava-dehibe izany fionana amin'ny alalan'ny feo sy ny sary izany. Arabaina manokana ny filoha nasional ny tiako Madagasikara sady filohan'ny rodobe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM sady filohan'ny pirenena teo aloha ihany koa ray aman-dreny ny malagasy Andriamatoa Marc Ravalomanana satria omaly no nitsingerina ny taona izay nahaterahany ka izao fotoana izao no miara-manonja voalohany taorinan izany fotoan-dehibe omaly zany ka dia miaraba manokana Andriamatoa Marc Ravalomanana zany isika mianakavy ny ekipa rehetra eto amin'ny miara-manonja isika rehetra manaraka ny miara-manonja na ny eto Madagasikara na ny any ampitan'ny ranomasina satria dia tena zava-dehibe tokoa izany hoe tsingeritaona naterahana izany mbola maro ny adidy sy andraikitra hoany izany ray aman-dreny be izany matoa tahinin'Andriamanitra ka tojo amin'izay hoe tsingeritaona naterahana izay ho antsika mianakavy ihany koa dia irina ny atao hoe irotsahan'ny fahasoavana hatrany ho antsika mianakavy na inona zavatra iainana satria fisedrana no misy aloha amin'izao fotoana izay ary zay no atao hoe zavatra atrehan'ny zanak'olombelona ety amin'itony tany itony saingy tsy maintsy mihoatra tsy maintsy miatrika satria tian'Andriamanitra loatra ity Madagasikara ity izay no elona tompolasy tompoko vavy fa ny votoatin'ny fandarantsika amin'izao alatsinainy 17 Desambra 2024 zao dia eo ny mpisehatra ny mpamakafaka ao anatin'izany fandaran'izany ny solombavambaoka izay tonga eto ihany koa mety misy koa ny mbola mpisehatra hafa ho hitantsika eo ihany arakaraka ny fivoaran'ny raharaha eo ihany koa namana Faniry Razafimanantany hiaraka amintsika ao anatin'ny oraroa mahery ny anteninay dia ny hoe ny aretanao hatramin'ny farany ka izany fandaran'izany dia ahafahanao mampitombo ny fahalalana sy ahafahanao ihany koa mieritreritra tsara mba hibanjinantsika ny hoavy mamirapiratra hialana amin'izao fahantrana mangitsokitsoka izao. Faniry Razafimanantany. Eny ary dia miaraba ny Rina Rabe Mananjara ny teknisiantsika ihany koa izay miara-dalana amintsika indray manomboka ity herinandro vaovao ity anio latsinainy zany fa 13 volana Desambra Rina Rabe Mananjara ny firaritso angamba tsy ho ampiana tsony tsy ho tovanana izay efa nentinao teo atsika rehetra zany ho an'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny tsingeritaona izay nahaterahany omaly ary neveritsika fa zava-dehibe dia ny hatotosa tsakany sy andava n'ilay teny mandrakariva ambara amin'ny président Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe tsy ho foana tsy akory ny fanantenana ary izay zava-dehibe izay dia veritsika fa dia hitoetra mandrakariva ampony vahoaka malagasy raha mbola isy koa ny farany dia izay farany izay andrasantsika izay ny amin'ny hoe mbola manandanja manana hevitra ho an'ity Madagasikara ity tsika manoloana izao lalatsarotra dia avina izao teny ray aman-dreny zany everitsika Rina Rabe Mananjara fa dia isy akony sy dikany lehibe ho an'ny fiainan'ity firenena ity ny zava-misy tsika tsy amitina itsony aloha zany fa efa niarahany rehetra nahafantatra sy nahalala sy naheno ny zava-misy tao anatin'ny 4 sy 7 ora ary ny 2 ora Rina Rabe Mananjara inona moa tsy tsika resana amin'izany dia ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny nanomboka tamin'ny hetsika nataon'ny zonim-panjifa nitohy nakaty amin'ireo fitsidiana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana izay nanomboka tany Ankilaoky ny hazo an'ny Beza ary ny zavatra nitranga tao Toliary omaly tontolo andro izany satria omaly moa ny fankalazana ny tsingeritaona filoha Marc Ravalomanana dia mbola nanana fotoana
nidirana ampiangonana tsara mihitsy omaly tao anatin'izay fankalazana zay faharoa amin'ny fitopolo taona an'izay satria maraina be izy dia nivavaka teo anivon'ny fiangonana FLM ary taorianan'izay dia mbola nivavaka ihany koa teny anivon'ny fiangonana katolika izy ary dia nisy ny fiarahany misakafo tamin'ny team CRMDM tany toerana tany Toliary Rina Rabe Mananjara zany no kasaina no tanterahana ny omaly tolakandro amin'izay le redynamisation na fameloma maso ny antoko team zay miaraka amin'ny fankalazana ny tsingeritaona ny Flomary Karavalomana safidiny manokana mihitsy ny tanàna ny Toliary amin'izay fankalazana ny tsingeritaona an'izay sady mifanindry ihany koa zay fameloma maso na endrika congrès kely ny antokotika Madagasikara tany Toliary izay kinanjo mo ny fandaharam-potoana rehetra teo aloha dia nety rina saingy nomaly atolakandro zany hoe efa nitoy tamin'ny sabotsy alina dia nosoparan'ireo tsy mazaka ary azo lazainy hoe tsy miaina amin'ilay fiainana ara-demokratika sy tsy miaina amin'ilay tena hoe lalan'ny fahafahana sy fanajana zany lalam-panorenana izany dia nosoparan'izy ireo ny zavatra nitranga zay efa lamina voaomana mialoha no karakarainy ireo mpiatroka tiaka Madagasikara ny Toliara sy ny RMDM zany ary ireo délégationna ny ara-dia tamin'ny Flomary Karavalomana tao anatin'izany birao politika ny solombamboaka sy ireo mpiatroka RMDM zany ny lesona azo tsoahana anatin'ireny dia ny hoe namme sary ho amin'ny Madagasikara sary ratsy ho amin'ny Madagasikara teo mason'izao tontolo izao ny fanjakana malagasy tamin'ny tranga nanomboka amin'ny zoma nitoy omaly Rina Rabe Mananjara ka mba hahafahan'ny rehetra aloha zany mahita azy mamitana ny zava-misy rehetra dia mbola hiresaka tsika ny amin'ny fiandohanana rasy ny pitsopitso ny tena ny rehetra teny satria ny solombavamboaka amin'ny rahalahy miaraka amintsika moa zany dia Gererandrembolaina voafidy tetsy amin'ny distrika Navaratrano sy ny solombavamboaka Madagasikara Alain Ratsimbazaha voafidy teny amin'ny distrika Natsimondrano fa ny sary voalohany hanombohantsika ny adevitra ahafahana maka tsara n'ilay hoe makabahany fandaharana sy hitondrany ny adevitra eto dia ny sary ny amin'ny hoe ny karikevitra atrany ny teo anivony antokotika Madagasikara sy ny RMDM mba hiresaka ho amin'ny mpitandro filaminana nanomboka ny sabotsy alina tamin'ny alalan'ny mpandrindra nasionaly sady mpandrindra ny MBS ihany koa zay ao anatin'ilay toerana magro no misy ny foben'ny MBS tsy tafiditra zany ny sabotsy alina ny mpandrindra nasionaly niaraka tamin'ny ekipany dia raha kotonindrina Jean-Claude Roger zany zay nilaza fa dia ao ny fitaovan'ny MBS ao ny tokony isina fikarakarana samihafa anatin'izao tsingeritaona président Marc Karavalomana zao saingy nandrara moa mitandro filaminana ny amin'ny hoe tsy afaka miditra anareo rehefa nanontaniana dia hoe réquisition vege na hoe iza na mibaiko anareo hakan'izay fanapahan-kevitra zay dia hoe tsisy antsoratra zany fa ambava izany ny toy ny maraina n'iny zany ny atoandro n'iny zany ary nisy mifampiresahana hatrany nataon'ny pasteur Edouard zay anisan'ny mpitarika eo anivon'ny RMDM fa tsy nenony ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana zany fa nanamafy izy ireo ny amin'ny hoe tsy hidirana ao amin'ity toerana magro ty dia tsy fantatra ny antony fa taty amin'ny fionana fantelo ny rina zany vao hoe tsy nahazo alalany nareo dia nisy fanazavana samihafa moa ny entin'ny solombamboaka fetrarala mizafombololona ny entin'ny SN Rina Randremasinoro ny entin'ny Ramatoa Maître Elso tao anatin'izany fifampiresahana zany saingy eno zany le azon-damosina ozy ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompon'andraikitra mena baiko teny toerana nandritry ny hetsika lehibe omaly iny dia hoarahantsika ary ny endriky ny adevitra rehetra tao anatin'izay dia hiditra amintsika eo député Gererandrembolaina sady resaka kely ihany satria misy zavatra tokony ho fantatra eny amin'ny distrika Navaratrano zay nahalany azy amin'ny mahasolombavamboaka azy no hiresaka amin'ity raharaham-pirenena ity mikasika indrindra ny zava-misy tany Toliary ny zava-misy tamin'ny Zoma ihany koa tetsy amin'ny ampovoan-tanàna tetsy Analakely nandritry ny fiaonan'ny zon'ny mpanjifa ho an'ny vahoaka ao anatin'izao fitanga ny vidim-piaina izao daholo namana teknisiana torakovitra ka nanao ny fomba rehetra nanakanana ny fety fankalazana ny tsingeritaona naterahany Flomary Karavalomana natao Toliara ny mpitondra fanjakana ka nampiasa ny mpitandro filaminana ho herim-pamoretana sy fitaovana politika indray vao maraina dia efa nibahanan'ireo bebotina azo baiko ireto ny lalana rehetra miazo ny magro ao Andaboly noho ny tolakandro ny alahady andalana ho any amin'ny magro ny délégationa sy ny birao politika team ka voasakana tokotaninay any io tokotaninareo tokotany fananamokana
tsy mbola fantatra lasa filambany le izy raha izay ko zay nareo misy taratasy ve rehefa tsy mahazo alalana na tokotany privé io na tokotany mpanjakana io anao fietsiketsehana amin'ny voie publique tompoko sy amin'ny toerana voie publique tokony isan-kanana amin'izany voie publique nga mahafantatra ny dikany hoe tsy voie publique fa enceinte nareo zao manao fitariana be avy any hoe tsy voie fitariana mandrapa tongana ihany tsy misy raha tsy matsy eo am'zay efa notanina raha hoe manana réquisition ve nareo chef tsy afahanay mampiasa an'le si ametourna votre parole monsieur manana autorisation ve nareo réquisition zay manana afaka hitanay manana autorisation c'est oui erana autorisation nareo fa nareo mitariky olona de asehoko koa zay tsy hitariky olona fa zay hitariky reto zao andeha ao amagro zao anareo manao manifestation ao amin'ny toerana lazainareo hoe anareo dia namany tsy misy réquisition zay manana afaka mba hitanay ve afaka mba mety mahita an'zay atsia ino autorisation anareo azavadika aty aminay aloha le izy azavadika aty aminay monsieur le député de Madagascar elia Antananarivo ozy izy anao hoe lany tao Antananarivo samihafa tsy discuter an'izay monsieur le député de Madagascar atrainy fa fotsiny le zay lasa misy abus d'autorité sisy abus d'autorité zay aminay a rehefa tsy mahazo autorisation tompoko efa nanambarana zay préfet maly entsika rehetrarehetra de avy mifanajy fanady isika zay tsy mananeritreritra ny anakorotany fantatra re tsara fa raha mbola mipomba amin'ny président Ravalomanana zany nanao etsika tsy mbola nisy korotana ary tsy nisy fandrombana na hatreta toliary io natrany fianaratsio natrany Antananarivo zay indrindra matsy fantatra mihitsy rehefa tsy mahazo fanajana baiky le anareo fa tsy fanajana lalàna fanajana baiky le anareo zay ny tiana rehefa lalàna de lalàna zao samihafa nisy fanajana baiky ordre sy ny fanajana lalàna samihafa zay zay indrindra matsy de mirafitra ty ambany aty ny baiky ok d'accord ianao juriste zaho juriste manao avocat aloha zaho avocat aloha efa nijerentsika ve lalàna zay milaza hoe raha propriété privée information natao fa tsy mila autorisation zany nanao information zahay de nangataka zahay fa azafady tena natao tsy nitapahako aoka tsika mba ifanaja chef be commissaire anazava zany za de satria lasa bodongerina le izy tsika na samba tolary atoa iaby araiky nitanjona atsika de fa nihoan-kevitra ho Madagasikara zay nga mba mazava zay de milana zany hainao tsara zany fa autorisation raha ohatra ka propriété la lieu public fa raha ohatra ka propriété privée kosa de information nataonay amin'ny autorité locale sy ny amin'ny préfecture zay zany nataon'ny autorité locale ny fanambarana zay nataony zany de famoriam-bahoaka famoriam-bahoaka fotsiny tena fa tsy hoe famoriam-bahoaka amin'ny propriété privée mazava angamba zay kidy famoriam-bahoaka zany amin'ny lieu public mila autorisation andesirairery zahay minitra vitsy taorin'izay ny revitrevitra ny pomba Mandatsaramaso nampiasa hery tamin'ny vahoaka saika iarapaly tamin'ny filomarika Ravalomanana ny mpitandro ny filaminana
Ny katona avokoa ny tsena no ny herim-pamireta ny mpitondra fanjakana. Ao ihany koa ireo natahotra sy nanana olana manokana no ny fipoha ny pomba mandatsatra maso mafy dia mafy. De tsy mba atao tirany lera ve le izy mba paritaka an'le olona fa mijaly le za zao tena tsy hitanay ny atao tena marina ange zany mba teneninareo ihany reo fa tena nareo matsy mpanao gazety mba afaka miresaka amin'zareo hoe mba misy zaza roa volana ato sepitra mihitsy izy eo tena tsy hitanay ny zava-tsy atao. Na ireo tompona ndraiky mpahefana Etoliara aza dia nitsoaka ireo olona nikasa iresaka amin'ny delegation avy amin'ny antoko-timy manisapotsy lasa teo. Zomata amin'ny efatra vao nahazo an'ilay taratasy avy any amin'ny préfet izahay izay milaza fa tsy azonay atao ny mamory na mifamory ao anatin'ny toerana io. Dia niezaka nanantinareo manam-pahefanareo man tena anay tompoko rehefa tonga tany izahay dia gaga fa mitsoaka daholo ireo olona reo tsy hita. Dia nantina ny tany filaminana izahay izay mbola tsy lehibeny ihany koa fa ny ambanimbany izay dia nilaza izy fa hoe raha magro dia tsy ekenay fa raha mitoeran-kafa dia ekenay. Zay nefa zany mbola tsy isany koa ny garantie hoe ekeny fa le toeran-kafa izay andehananay. Nefa ny fanambarana izay nataonay tamin'ny vahoaka manontolo sy ny mpanaradianay dia ao magro ny fotoana fanomezana. Efa tonga aty daholo satria congrès régional nataonay tonga aty daholo ny avy any amin'ny district hafa manerana ny région ny Atsimo andrefana. Nandany vola reo olona reo nandany fotoana reo olona reo hamonjy an'io congrès. Tonga ihany koa ny avy amin'ny faritany anatrika an'io dia satria fankalazana ihany koa ny fonjana nateran'ny président Ravalomanana dia tonga zany ny amin'ny faritany izay anatin'ny antoko-tima sy ny RMDM miaraka ankalaza anazy miaraka amin'ny fotoana io. Mampalahelo fa lany fotoana tsy lany vola reo olona reo efa tonga Etoliara zay vao navoaka amin'izay ilay taratasy milaza fa hoe tsy azonay atao ny mivory ao. Dia tena marina voalohany eto aloha io toerana io dia toerana tsy lieu public hoy izay fa lieu privé. Voalazany lalàna tompoko alalana manan-keratra amin'izao mbola tsy misy manafoana anazy fa tsy mila autorisation na fahazahoan-dalana avy amin'ny manam-pahefana eto an-toerana fa fanambarana no nataonay izay nataonay tokoa zany fanambarana zany ary tamin'ny fotoana maharitraritra no nanaovanay anazy. Midika fahalemeny ny mpitondra fanjakana izay lany tamin'ny alabato kosa izao fampiasan-kery izao. Izay aloha amin'ny mahantoko politika anay joro ara-dalàna ary vao tamin'ny herintaona izay sy tamin'ity taona ity nanavao ny déclaration d'existence anay amin'ny mahantoko politika anay sy amin'ny mahampanohatra anay manana zo izahay ary manana didy ihany koa manatanteraka n'izany congressna izany ary zoanay zany arovany lalàna ka zay tsy maintsy hitaky ny zoanay amin'ny fanatanterahana n'izany congressna izany. Raha tsy ahivina aloha zany dia marina izay voalazay fatahorana ny zavatra misy efa nisy teo satria mety tsy ho azonareo sary efa nipoaka intelo teo ny bomba lacrymogène manaparitaka ny olona
zany zavatra zany de fampiasan-kery amin'ny vahoaka zay anatrika fety anatrika ny kongresy zay tsy mitondra fitaovam-piadinana kely ary nefa zo fototra ary zoanay amin'ny mahatoko politika anay no manao an'izay kongresy zay ny fampiasan-kery aminay aloha de amin'ny hery tsy mitovy de midika tahotra zay ary midika fahalemena ho an'ny olona mitantana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Nisy tamin'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima kosa no tonga nanatrika ity fety saika ho atao ity ka namafisiny izy ireo fa jadona tsy fahazakana demokrasia izao zava mitranga izao. Efa leo an'ireo olona ireo le vahoaka efa tena leo sy boboka nyreto fitondrana reto ny vahoaka ary fantany zany izay no mahatonga azy ny baiko satria mampiady ny mpitandro filaminana amin'ny vahoaka raha ny zavatra hitantsika teo dia fanina tanteraka na le komisera nandrarantsika tsy hitsofoka atao hoe aizao aizany taratasy afahanareo manahaka ananay fananany manokana izy metra teo io fanana ny président de zone navaliny nanao hoe io manana koa ve anareo fanontaniana navaliny fany zany hoe tsy manakavaly ry zareo ka dia zay leo an'ireo fitondrana ireny vahoaka tsy mahavaha olana le fitondram-panjakana dia aty amin'ny olona tsy manitsina milamina no ilana vaniny ka dia mbola mangina isika mpahafantaritsika amin'ny fotoana mamety azy mety amin'ny herinandro manaraka iny amin'ny iraisam-pirenena mpahafantaritsika amin'ny vahoaka malagasy araky ny teniko teo tsy mahavaha olana zao fitondrana zao ilazy isika iresaka ifaly ifety no nalehany atao de nisakana ka dia eo tsika mahita azy amin'ny manaraka. Fampiasa-kery tahaka izao sisa no mba anehoany ny fitondrana Andry Rajoelina ny tanjany rehefa avy nampatoro mitsangana sy nampahory ny vahoaka malagasy. Olona anao fety no nitsingerin-taona naterahano sakanana. Izay tokoa ilay fanjakana sisa rehefa lany tamin'ny Alabato ka tsy mahazaka ny amaroan'ny vahoaka ny Toliara saika anatrika ny fiainana tamin'ny Filomarika Ravalomanana. Iny ny arahantsika rehetra nanaraka iny ny zavatra nitranga tany Toliara zany dia anjarantsika no mandray andrarantsika no mamakafaka tsara mandalina hoe inona daholo ny dikan'ireny rehetrarehetra ireny zany nipoka ny bomba lacrymogène tsy navela niditra tao amin'ny Macro tao Toliara ny tim sy hoe ireo zay nao fety eo koa ny kongresy mankalaza ny tsingerin-taona naterahan'ny président Marc Ravalomanana dia varina ny olona mijery an'ilay raharaha gaga ny olona mijery an'ilay atao hoe zavatra nisy eo ary ny teny moa teo i député fetra hoe amin'ny herinandro ampafantatra amin'ny any ivelany sensisia efa fantatry ny any ivelany io zavatra io tamin'ny omaly any vao niainga ny sary vao nandeha ny tatitra nataony ny mpanao gazety tany atoerana ny MPS dia teo ihany koa ny radio sy télévision hafa eo ihany koa ny resaka serasera sy ny maro samihafa zany dia fa fantatry izao tontolo izao tompoko ireny zavatra ireny dia nanaraka ny olona hoe fa inona no mahatonga nyreny hoe bomba lacrymogène sy ny sisa ireny dia hoe saika kalaza anniversaire tao amin'ny Macro dia tsy navela niditra dia reny no zavatra mitranga. Anjarantsika hoy ny tenanay no mamakafaka tsara sy mandinika tsara manoloana ny toejavatra tahaka an'ireny. Eto ny solombavambahoaka jery Randremilaina voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara atao amin'ny distrika ny Avaradrano ary dia mirabany député aloha tonga eto miainga amin'iny raharaha tany Toliara iny ny resaka aloha zany zao eto ampanombohana miaraka aminao voalaza teo ny hoe tsy nahazo alalana voalaza teo ny hoe tsy ara-dalàna sy ny sisa nareo solombavambahoaka faefana mpanao lalàna ahoana ny fahitany député jery zany an'izay toejavatra ireny tonga dia hoe maso mahitsy fotsiny aloha raha ireny no nseho tany Toliara. Ya miaraba namana faniry dia miaraba andreo technicien rina dia miaraba ihany koa ireo technicien rehetra tamin'ny MPS dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka zao fandarana izao indrindraindrindra miaraba manokana ny président Marc Ravalomanana amin'ny tsingerin-taona sy ny fankalazana izay natao tany Toliara ny tena koa sy ireo vahoaka ny Avaradrano izay nangataka hoe ataovy ny firarian-tsoa sy fiara-pana président Marc Ravalomanana député rehefa tonga ao miara-manonjy ianao dia mampita an'izay ny vahoaka ny Avaradrano président miarabanao manokana
amin'ny alala amin'ny vahoaka navaradrano ny tenako a amin'izay tsingeritaona zay dia mafitabe dia Andriamanitra hitahanao sy ombanao mandrakariva amin'ny adidy sy andraikitra zay mbola miandry anao tamin'ity tany sy ny firenena ity eny fa na dia ny vady aman-janaka dia mampita izay afatr'izay koa hoe miaraba Andriamatofoloha amin'izay fankalazana ny tsingeritaonanao zay dia hiditra ato amin'ny fanontaniana napetraky Rina ny tena hoe ahoana ny fahitana ny zavatra ny seho-tany Tuiliara-tany tokoa raha ny zavatra hitantsika tamin'ny sary dia efa manambara zavatra be deaibe namana Rina satria raha reo vahoaka zay nanotrona amin'ny président nanomboka tany amin'ny atao hoe fahatongavan'ny président teny amin'ny serana mpiara-manidina eo ihany koa ny atao hoe fitsainahan'ny olona azy a sy ny teny an-dalana rehetrarehetra teny a dia hita sy tsapa ary ny sary dia afafaka naporofona fa mbola ilain'ny vahoaka malagasy i Filoha Marc Ravalomanana ary indrindraindrindra tena mbola miandry président Marc Ravalomanana ny vahoaka rehetrarehetra satria raha ny zavatra tantarain'ny olona sy ny zavatra atao hoe tsao mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena tamin'izay fotoana maromaro zay dia ohatrany hoe tsy tiany ny vahoaka any atsimo any tsy tiany any amin'ny faritra ny président Marc Ravalomanana nefa raha sary hitantsika tamin'ny sary reny dia manapirofo fa tena mbola miandry ny président Marc Ravalomanana ny vahoaka ny Madagasikara indrindraindrindra ny vahoaka ny Tuiliara raha ny fahitantsika anazy tamin'ireny aina manjery reny dia tena miangavy tena hoe mirotsaha ianao président miandry anao zay président ary reny sary reny moa dia hitantsika eny amin'ireny tambajotra serasera rehetrarehetra eny hitantsika eny amin'ny télévision sy eny amin'ny radio enitsika ihany koa dia zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny mampiorooro zao fitondrana zao satria raha ny zavatra hita sy ny seho-tany dia tsy nampozony zareo zay kanefa rehefa hita fa tena hoe mirona makany amin'le fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana tany Tuiliara ny vahoaka lina ary tena mangetaeta raha zay na azo ilazana azy namana Rina dia anisany hoe tsy dia nakasitrahany zareo loatra angamba raha fahalalako anazy dia hitantsika fa nandefa rem-pitandro filaminana ireny izy namoaka fanambarana tamin'ny ora efa amin'ny ora farany ny préfet de police hoe tsy azo atao mamoro olona sy ohatran'izay zay kanefa raha ny lalàna misy indray raha ny zavatra hitantsika tamin'ny sary teo ihany na zay namana mety raha Helsoa reny dia toerana privé no namorona hoe tsy namoro olona fa hoe nentina ankalazana zay anniversaire président Marc Ravalomanana zay kanefa dia norarahana teny an-dalana ny olona tsy hamonja zay toeran'izay satria mety anahirana ihany koa ny kisarisary mety iseho raha ohatra ka tonga tao reo vahoaka marobe ny Tuiliara reo nankalaza an'izay anniversaire président Marc Ravalomanana zay satria mety ho vahoaka CCN ary zany misy natoko fa mety ny déborde tety ivelany reo vahoaka reo ary zay ny anisan'ny natahorany ny atao hoe mpitandro filaminana reo na préfet ihany koa sy ny fitondram-panjakana tamin'ny andro ny alahady io raha ohatra ka tanteraka somatsara zay fankalazana ny anniversaire président Marc Ravalomanana zay dia tsy tia niseho zay sarisary zay raha mifahalalako anazy dia aloha tonga dia nisakanana tay am-boalohany mba hoe tsy nahazo olona président tany tsy tia ny olona tsoa président tany dia naloha tonga dia nisakanana kanefa tsy ahazo tapena maso ny vahoaka malagasy satria raha zavatra sary hitantsika fotsiny nandritra zay fotoana zatra amin'iny atao hoe fandefasan'ny mpitandro filaminana lacrymogène iny dia be deaibe nefa azo hoe azo ambara zany amin'ny vahoaka malagasy hoe mbola tena tiany vahoaka malagasy i président Marc Ravalomanana ary ny aty amin'ny resaka atao hoe fandefasana ny lacrymogène indray namana Rina dia mampalahelo toe-javatra ohatran'ireny ny antony dia reo vahoaka reo dia tsy torabato sanatriavina na niantsy reo mpitandro filaminandreo na nandrangitra andreo mpitandro filaminandreo fa dia hoe roso saika andeha hamonjy le toerana kanefa moa dia na ny atao hoe lacrymogène na fafy raha dia tena niraradraraka tsy ray tsy roa tsy telo fa tena samina itsika tamin'ny sary teo fa tsy pinina fotsiny le tuireny mba tsy ahitana hoe firmarina ny lacrymogène lasa teo fa dia zavatra ohatran'ireny zany tena mamodoza raha manovahoaka malagasy satria le vahoaka teo tsy mandady arona vahoaka zay tena hoe mitaky sy tena hoe mifety ny olona nge amin'izao fotoana zao tena tsy mahalala an'izany fety zany tony namana Rina
satria de tena miaina ao anatin'ny fantrana miaina ao anatin'ny tebiteby ohatr'ireny foana mba te hifaly le vahoaka nefa de reny ny zavatra iainana zany a rafana lacrimogène tena sakanana zany a tsy hanao an'izay atao hoe fifaliana miaraka amin'ny olona tiany zay a eo ihany koa zany le tena hoe zofototra mihitsy amin'ny maha olombelona hoe andeny amin'ny arabe ianao andeha hamonjy lalonana ianao a dia zay raha nandreny-pomba lacrimogène regny ka mametram-panontaniana ihany reny hoe rehefa inona moa zany a de mahazo mifety ny vahoaka malagasy rehefa miaraka amin'izy ary rehefa miaraka amin'iza na tokony tsy atao ary a dia tsy mahazo miaraka tsy mahazo manao fety ny vahoaka malagasy ary raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a dia iny moa zany le fanambarana nataon'ny préfet tamin'ny voalohany hoe noho ny amianara-pahasalamana indray noho ny fiparitahany valanaretina indray nefa raha ny fahalalana anazy de mbola tsy misy ndray fanambarana hoe misokatra eto amintsika indray ny amianara-pahasalamana dia tsy mahazo mamory olona na tsy mahazo mitangorongorona na manariana ka zany retraretra zany zany de mampitra-panontaniana hoe inona ny lalàna misy eto amin'ity tany sy ny firenena ity olona anankiray ve afaka manambara fotsiny hoe tsy azo atao zao rehefa tsy mety amina na tsy mety amin'ny fitondrana fa aiza ho aiza zany ny fampiarana ny lalàna velona eto amin'ity tany sy ny firenena ity ka zay mihitsy le fanontaniana mipetraka zany na olona atao hoe tsy mpanaraka politika ara fa tena atao hoe olo-tsotra citoyen olo-pirenena mijery an'le toejavatra takan'ireny de mipetraka ho azy a ny fanontaniana na hoe mandeha ho azy a ilay faneho-kevitra de nandeha iny sary sy ny zavatra nitraka tany Tuileries iny a de tena maro no ny teny hoe fa nahoana kosa fa ahoana kosa no dia mipoaka hatramina resaka hoe bomba lacrimogène kanefa na mpitandro filaminana na ny ireo olona ireo zany na ny team na RN MDM na iza na izy malagasy daholy zay aloha zany ny tena tokony apetraka mazava tsara raha idirana lalindalina le izy a dia betsaka koa ny mamory olona etsereo za tsy teny hoe iza na hoe vondrona iza fa betsaka ny mamory olona ary akoatrany hoe mamory resaka fety io resaka fety io zay zao ny resaka eto resaka fety io ary ty mantsy hoe anniversaire resaka hoe kongresy sy ohatran'izany fa akoatran'iny betsaka ny mamory olona amina hoe fanatanterahana fety na resaka fifaliana sy ny sisa rehefa olona mivory tompoko de mitovy na spectacle io na ohatran'le hoe kongresy io amina toko na resaka fanamariana tsingeritaona io fa rehefa hoe misy olona maromaro zay na indrindrandrindra amina toerana privé zany dia efa hoe olona mivory zay ka rohatra zany miteny hoe anao ny valanaretina sy ny sisa mbola namairany ny valanaretina fa nisy baolina teo mamasana ny mpitondra mihitsy ny ady mafy hoe asio ampijery baolina ray alina moa izay no nangatana fa ka vitsy zany ray alina zany tsy vitsy anie zany fa rehefa inona zany dia mandeha na hoe omena lalana na zay fomba filaza azy any rehefa inona dia mety le izy rehefa inona de tsy mety rehefa iza no mamory olona de mety rehefa iza no tsy no mamory olona de tsy mety ny vahoaka malagasy mantsy tsy de tena maharaka aloha zany zay hoe kipitsipitso ny rehetrarehetra any fa io zay manapaizana zany de afaka manazava hoe zao fa ny olona zany mijery fotsiny izy mijery avy ety ivelany hoe fa ahoana kosa ny mbola misy zavatra ohatran'izany zay zany no fipetraka de io anjarany tsirairay no mandinika tsara anjarany tsirairay no mamakafaka hoe ahoana sy ahoana ny fandehan'ny raharaha zany ny havana rehetra ny ivelany any efa tsy tahisa tsony ny maneho hevitra ato amin'ny teny hoe tena tsy tokony ho zany kosa no fipetraky ny raharaha raha ohatra hoe resaka hoe anniversaire ary amin'ny toerana privé ary le izy dia tsy tokony ho tonga hatramin'ireny zany ilay toejavatra fa de ohatrany hoe mahita an'le zavatra miseho teo zany de ohatran'ireny tsy fantatra hoe ohatrany amin'ny Palestina sa aiza zao no tena mafapana any Afrika any
ohatran'ireny le zavatra miseho eto Madagasikara dia hitany zao tontolo zao nefa jerena ilay firenena malagasy mbola any amin'ny rambony raha eo amin'ny resaka hoe fiarikarena fara ohatra indray hoe mba hoe hitany zavatra hoe mba hoe nevoatra zany tao anatin'izay telo taona nisiny ity fitondran'ity izay dia zay mba hoe zavatra hafa fa le firenena mahantra le vahoaka tsy mihinan-kanina ny orana tsy misy ny savony efa hatrany amin'ny 6 000 ny anankiray hatramin'ny alamo izy le madama anankiray omaly alamo ny vidiana 200 lasa 500 dia efa tena atao hoe zany zay avy rehetra n'ilay malagasy ma hoe mifety zany le olona ao anatina hoe fanamarehana anniversaire ancien président ihany koa amin'izay fa tsy hoe olotsotra hoe anneria manana statuany dia na dia hoe resaka fanajana fotsiny raha ve dia tonga hatramin'ireny toejavatra ireny zany ka io moa le hoe araka ny tenin'ny président Marc Ravalomanina hoe raha mbola misy koa ny farany tsy ho foana akory ny fanantenana ho abolana 23-18 zay ho abolana 23-18 iny raha tsika mahafantatra ary perikiopa tany am-piangonana tany tamin'ny Zeniangona moa zany Zeniangona dia nahenao zay fa perikiopa tany am-piangonana tany izy iny omaly kanefa dia omaly ihany koa noho ny sehoany ireny toejavatra irenika dia ny tantara dia mbola mitohy tsy miteniteny foana tompoko ny malagasy ny razambe atsika miteny hoe kobokoboana marina ka maninona ka milaza tsy anontaniana zay misy zavatra makobokobono marina zany ny mpitondra amin'ny zao fotoana izao dia lasa maneho an'ity rehetrarehetra ty na zavatra hoe zavatra tsy tokony hoe ampikorobaka na ninona dia lasa mandeha be zany le eritreritry ny mpitondra hoe sao de raha vao misy anana kely dia sao de dia zay no mahatonga n'ireny zavatra eny mitovitovy amin'le teo analakely ihany ka tonga dia hivadika eo sika satria mbola ho avy eo ihany koa ny namana faniry sy ny député Alain-Ratsimbazafa ny eo hevitra sy famakafakana ihany koa momba ny tany Tuliara iny fa le resaka zon'ny mpanjifa andray ihany koa zon'ny mpanjifa hoe miteny zany hoe fa tsy zaka-tsony ty hoe tena fahasahiranana be ty miakatra ny vidim-piainana ary 10 Desambre tamin'iny fotoana iny hoe fanamaria izao tontolo zao ny resaka zon'olombelona déclaration universelle droit de l'homme izany dia nandeha koa ny raha be zany tetsy analakely tetsy ndao ndray iverenana kely aloha dia mandray fitenen'indray député Jerry zany momba n'le teo analakely horahantsika ry zahay nefa anohevitra amin'ny mampanjifanay ka io zany tsisy hetsika hoe fanonganam-panjakana na inona fa hetsika milamina ary pasifika dia niezaka mihitsy mba hanatona anareo hitanareo teto azao ifampiresaka tsika ifampidinika ny any amin'ny kianja démocratie raha malala fefazahantena ny ao eto zany nangatanay hoe mba hanaovanay anihetsika eto amin'ny président ampilaminana amoany ny etaetanay fotsiny dia mody zay azonay atao veto eny efa zaveka tsy nahazolalana fa hetsika raha ohatra zany ka tsy nahazolalana ianao ina zany tokony miandry an'le alalana ho azy ianareo fa afaka manao zay manifestation zay ataonareo fa tsy aloha tsy misy an'le fahazana-dalana anao an'izay hetsika zay nareo tsy azonareo atao eto mihitsy dia zay mihitsy ny fampiresantsika eto hoe hitanareo nga mba re olonanareo hetsika madio natao eto ary tena madio le hetsika tsisy resaka mihitsy hoe andeha hanonga-mpanjakana izay na hanimba zavatr'olona eo fotsiny zay dia raha fa hoe tsika hoe tsy resaka zany azavaiko letsika zany madio ataonao satsika eto fa tsy le hoe pasifika nanao inona reo nanao inona tsy rehefa misy hetsika atao préfecture dia rehefa tsy nahazo dia tsy azo atao zany le izy aleo zava-tsara kosa le izy fa azo atao botolo
tsy manao botolo zay fa mangatakalala aminareo botolo ianareo satria fa tsy nazo fanazay nge mahatonga anay eto satria tsy nazo fanazavondana ianareo dia nareo eo azavany matsy ny hevitra hoe zao matsy ny olona zao ny olona enao migaranty fa pacifique reo raha misy zavatra mitsangana ambadikana dia enao no responsable zay zavatra zay mahatonga anay tsisy any ambadikana zay fa eto anatsika za tsy talana zao satria ianareo no tonga eto mitady solo dia raha misy zavatra tsy ao any ambadikana enao no tokony andraikitra voalohany enao no mitadika an'ireo olon'ireo eto zany apetrakanay zany azo concert zay tokoko tsy hitondra olona andeha andobo andre mpivarotra reo na andeha andobo arina andeha andobo arina tsy mahalala fa ny olona miatinay zao eto fa ny olona any ambadika any izy zao tsy mpinanjika ny hetsika any any soanareo misambotra azy fa tsy miaraka aminay zany fafanako ao ary fandamianatsika treto dia raha voafitsy le zavatra ataonareo tsy nareo tsy mitafiditra zany mihitsy satria tsy manana alana zao fa le vahoaka mpanjifa enao nge nangatana tany fa tsy vahoaka eka eno nazo alana no sa tsy nazo aiko rehefa tsy malaza zomainy a le teo analakely dia ny alady a ny afaka pitso moza ny tany toliara dia hitatsika amin'izay zany lay arara zany hoe rehefa nitranga le teo analakely dia nisy ihany koa ny resaka mpitandro filaminana tany toliara izany député Jerry Randrebolaina resaka zonimpanjifa resaka olom-pirenena resaka zon'olombelona ireny no zavatra anseho teny analakely ny zoma dia ny tany toliara moa lefa lena raha antsika teo le hoe ndrarana ny fidirana tao amin'ny Macron zany tamin'ny fanamariana ny anniversaire ny président Marc Ravalomanana hevitra ao avy hatrany ary ya na rina rahabe mananjara misaotra namy fitenenana tsara fantaritsika ampatsahivina-tsika moa zany fa tamin'ny azoma tokoa dia andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona ary izay indrindra no atao hoe ny famomezan'ny fampitaonan'ireo mpiaro ny zo amin'ny mpanjifa tena amin'ny hoe kianjan'ny fahatelo-ambin'ny folome dia raha ny fantatra dia naka autorisation izy ireo tany amin'ny préfet de police fa tsy namena dia rehefa tsy nomena zany izy ireo nefa mba te anao zay etaetan'izay satria efa tsy zaka tokoa amin'izao fotoana zao ny vidim-piainana raha ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia tena mampite hijoro ary mampite hiteny raha ny zavatra misy ary tsy omena tsiny le n'olom-pirenena reny satria ny antony dia tsotra be hoe mafy loatra le fiainana efa tsy zakan'le olona dia noho izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona zay no fotoana zany ny famonezan'izy ireo fotoana andeha hoe ny kianjan'ny telo-ambin'ny folome mba hanambara horetany horen-danitra izay atao hoe famafisan'ny vidim-piainana zay sy famafisan'ny fiainana ny vahoaka malagasy ka rehefa hitatsika tamin'ny sary fa tsy navelana anao zay hetsika zay izy zareo reo dia mametra-panontaniana ohatran'le teo ihany ny namanariana satria aiza ho aiza zany le zon'olombelona marina raha tena hoe anao zay fanambarana zay ry zareo aiza ho aiza le zon'olombelona raha tena hoe hitaraina amin'ny fotoam-panjakana izy ireo amin'izay alalany hoe fanehoan-kevitra zay sy amin'ny hoe fidinana an-dalambe mba hisy iaino zany izy ireo satria raha tabataba izy ireo fantatritsika ny amin'ny aina manjery fa tsisy miaino eny amin'ny filazana eny amin'ny vaovao rehetra rehetra eny tsisy miaino dia zay na tonga an'izy ireo raha mifahalalako anazy andeotsika hidina an-dalambe ho eny amin'ny fahatelo-ambin'ny folome dia eny angamitsika mba misy mamiaino ihany ary mba misy mamaly ihany etaetatsika satria raha vidim-piainana amin'izao fotoana zao dia efa nataontsika fotsiny hoe resaka vidina ciment na resaka matériaux de construction reo zany efa tena fois deux raha mividiny aty amin'ny vidim-bary sy ny vidina menaka sy rehetrarehetra koa mino vatoato koa amin'ity faraparan'ny taona ity dia efa hita zay fisotontona an'izay satria matetika amin'ny faraparan'ny taona ohatr' zao no ampiakarany mpivarotra ny atao hoe vidin-javatra eny etsena rehetrarehetra eny anisan'izany koa vidim-borona sy ny rehetrarehetra dia ho hitatsika moa zany zay zavatra zay rina raha be mananjara satria
raha ny zavatra nytenen'ny zareo teo dia tsy afa-po izy tamin'ny zavatra nangatany satria ny zavatra nisy teny analakely teny dia taritina fotsy izy hoe andao hiakatra ao any Ambojatovo dia samy paritaka nareo dia nanao fanambarana indray zareo reo hoe mbola hidina satria tsy nahafa-po andreo zany zay zavatra nataon'ny mpitandro filaminana zay ary reo mpitandro filaminana andreo raha mifahalalako anazy kio dia tsy tena hoe vokatry ny fondro zareo ny anakana an'ireo olonireo fa tena baiko le baiko ve nefa tena mifanaraka amin'ny lalàna tsy anjarako mamaly an'izay zavatra zay satria manana zo ny olom-pirenena tsirairay avy amin'izay resaka zon'ny olombelona zay aneo hevitra malalaka amin'ny fotoana zay tia ny anaovana an'izay zavatra zay zany dia izay koa zany tokony ho eritreretin'ny mpitondra fanjakana hoe fa maninona raha enony reo olon'ireo olon'ireo nge raha midiny eny lasa natriavona dia tsy hoe andeha anakorotana ry zareo araka le lazainy teo tsy andehanao hoe grevy be inona fa tena hoe aneo ny hevitra izy ireo ary hitaraina amin'ny fitondram-panjakana hoe mafy ny fiainana inona no azonareo amalina zay zavatra etaetan'ireo hoe mpiaro-zo amin'ny mpanjify ireo ary sy ny zony hoe tena amalina ihany koa ny tena vahoaka malagasy rehetrarehetra satria na ianao na iza nareo mpitandro filaminandreo na mpitondra fanjakana dia azo lazaina sy voafaritra ao anatin'le mpanjifa daholo tsika rehetrarehetra dia aiza ho aiza zany ny ahafahantsika mba mamaly ny etaetan'ireo mpanjifa rehetrarehetra reo satria raha manao manokana koa aloha dia mahita sy matsapa satria be dia be reo olona mitarainao amiko amin'ny masolomba vamoaka indray na manarina tonga reo olonareo apio zay député ahoana député mba tenenany amin'ny ana manjereny député zao tenena ohatr'izao fa tsy zakany etsony ny fiainana be dia be ilay etaeta amin'ny vahoaka eny amin'ny anteny miram-pirenena moa zao voaviniona tamin'ny gouvernement tsy tamin'ny resaka question réponse dia fandraisam-pitenenana nataoko dia tsy voateny kokory le tsasaka ny zavatra tiako ambara tsy ny etaeta amin'ny vahoaka dia tapitra le fandraisam-pitenenana aiza ho aiza zany ny ahafahana mamaly zay fitaraina mbahoaka zay amin'ny lafiny aiza fa dia io moa dia isorana manokana ny tony fandarana miara-manonjy tony mba ahafahantsika manaitra n'ireo mpitondro ireo ahafahantsika ihany koa mamita mampita amin'ny tony aina manjery tony zay etaeta amin'ny vahoaka sy marano ny vahoaka zay na manarina resaka zon'olombelona resaka sakafo resaka fahafahana liberté zay lazantsika azy rehetrarehetra dia mampametra-panontaniana daholo raha ny eto Madagasikara aloha fa raha mijery zao tontolo zao mijery amin'ny Madagasikara niseho reny teny Nalakely reny niseho reny tany Tolialy reny dia zao ny ataon'ny any velany hoe inona moa ny zavatra nandalovan'ny Madagasikara tao anatin'ny atao hoe 10 taona farany raha isika hatrany amin'ny 2009 no makaty dia avoakan'ny olona fotsiny ny dossier sy ny tantaran'i Madagasikara zany nanomboka 2009 no nakaty hoe iza nanao inona no nataon'iza sy izay rehetrarehetra zay dia jerevany dia manao conclusion izy famidinana ty amin'ny farany esy tsy mahagaga mihitsy ny toe-javatra nitranga zany raha toa ka efa fantatra ny zavatra anyseho tany aloha zany na ny fomba fandehan'ny fifidianana na ny fomba fanakatsakanana ny président Marc Ravalomanana ny zay zavatra atao hoe sakatsakana maro isan-karazany dia miainana teto zany kanefa le firenena malagasy dia milaza hoe firenena mandala ny demokrasia io ny tsy tenitenenina fotsiny sy tandalana hoe manaja ny demokrasia hoe fanjakana tandalana ahoana moa zany le izy ary iza no tena hoe ampiarana ny lalàna dia iza no tsy ampiarana ny lalàna rehefa hoe ampiarana ny lalàna le lalàna zay hoe miarahany jery io sy miarahana iainana dia mila atao mitovy torosy ka ny lalam-panorenana ary tsy voaja ahoana moa no ahafahany sasa miteny aty hoe tsy manara-dalàna nareo ko ny lalam-panorenana raha tsy voaza iza ny tokony anaja ny lalam-panorenana za tsy hiteny fa jereo ny arsiva tamin'ny hoe nanao ohatra hoe ny fianianana hoe anaja tony ny anak'Andriamaso tsy hoe anaja fotsiny fa tony ny anak'Andriamaso ny lalàna voalohany eto amin'ny firenena tompoko no tsy voaja kanefa aty ananana aty misy miteny hoe ajao ty dia ahoana moa no zavatra andeha amin'izay lasa tsy mipetraka marina sy tsy mipetraka amin'ny fahitsiana izy ka tsy mahagaga raha mahantra ilay vahoaka malagasy
zao zany zao raha nytaremarika dia aza taitra aloha fa tsy zay no namoaka nyity fa ny Fonds monétaire international na ny FMI any anaty document dia jerevo raha tsy matokonareo fa rehefa tonga ny taona 2024 dia mbola miakatra ny vidim-piainana lozika be zany tsy hoe mampatahotra na hoe mampamendrofendro fa lozika be satria rehefa vanim-potoana maitsoahitra tahaka an'izao rehefa vanim-potoana desambra janoary febroary dia mitombotompoko ny fandaniana isa-tokantrano mitombo ny fantaniana satria eo ny fiatrehana ny fety isan-karazany ny farantaona ny adidy amin'ny fianakaviana ny adidy amin'ny fiangonana ny adidy amin'ny mpiaramonina mitombo ny adidy sy ny hoe sy izay zavatra tsy maintsy atrehana zany dikan'izay zany dia hoe mitombo ny vola tsy maintsy mivoaka isa-tokantrano kanefa ilay vola miditra ny eo ihany ny eo na miena ary zay mahatonga an'ireo mpivarotra amoron-dalana andreo hoe tena mifanjevo zany raha nyetsy analakely sorano sisisa jereo tsara fa tena mifanjevo ambony ambany satria mitombo zany ilay fandaniana ilay filana ihany koa ny ankizy madinika tsy tia lala fa namany mahazo hoe akanjo vaovao sisa dia ohatr'izay dia mba tia azo ihany koa zay mahazaza azy fa ny olon-dehibe zany no tena miatrika an'ilay raharaha ka so tsika gaga fa mafimafy ny mbola fiatrehana an'io avidim-piainan'io ko tany amin'ny oktobra arytsika tany amin'ny septambra tany efa nikaikaiky maika fa tonga ato amin'ny desambra sy ny janvier dia ho hitantsika eo fa ny aina no matezalo na inona koa zavatra mitranga resaka distrika ny avaradrano député Jerina Andrimolaina marary ny omby any aminareo any amintsika satria tena koa moa avaradrano marary ny omby iny tia aretiny moatra ny valana be ty député ia zay indrindra namana faniry satria rina raha niditra tamin'ny amin'ny atao hoe ny amin'ny avaradrano be ny tena koa fahatrakadina andrina mbo malaza anjeva dia milasoreny koa raha dia voakasika izay aretin'omby zay izy io zany dia fivalanan'omby izy io zany ny tena marina dia raha tsy voavonjaigny ana le omby dia maty ary vetivety le omby dia mahi tiana hotenena eto zany dia mitodika manokana amin'ny ministera amin'ny faminy fiompiana ny tena koa mba hijery malaky ny faritra avaradrano iny satria raha tsy voavonjy ireo omby marary ireo dia hiparitaka eraka Antananarivo ary mety mbola hiparitaka lavitra be any zany raha ohatra ka tsy voatandrina satria rehefa nanontany manokana nireny vétérinaire reny tena dia hoe amin'ny resaka toetrandro resaka villa ho an'ny omby eo ihany koa le rano zay sotronin'ny omby efa maloto dia ire zany no miteraka an'ilay fivalanana ka dia manentana ny ministeran'ny fiompiana ny tena ko eto hoe mila manao fanadihadiana manokana mila mijery igny aiza daholo no faritra misy an'io voakasika eo aretiny io zany fa raha tsy mitandrina ny fanjakana zany dia horipaka tsy dia hisy omby ntsiny eto Madagasikara eto namanarina fa dia teny atsipy an'ny tompona andraikitra amin'ny vatana moa zay atao hoe teny momba ny aretin'omby zay dia mino koa fa ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny distrika Navaradrano amin'ny resaka fiompiana mba manao zay tatitra zay any ministera zany mba ahafahana mandray andraikitra aingana amin'ny resaka aretin'omby io satria rehefa tsy lasa mpangalatra indray zany ny omby dia matin'ny aretina dia zay le tiako atongavana hoe mila jerena aingana momba n'io aretiny io mba ahafahandreo mpiompy reo zany mba misitraka ny omby kely zay sisa ananany zareo zany mba ho ampitombona indray ny taranaka ireny omby ireny amin'izay sisa tsy maty sy sisa tsy lasa mpangalatra ia dikan'izany tena miaina ao anaty fahasaranana mihitsy ny mpamboly sy mipiompy amin'izao fotoana izao zay kely ananany eo indray zany dia marary kibo indray dia maty indray le omby dia inona nefa nyreny natao hoe bankin'ny tantsaha zany ka dia eto moa sika miteny foana hoe misy mpitondra fanjakana eo mitaraina le vahoaka efa imbetsaka zay fitaraina an'izay fa raha ny résultat aloha zany atretony dia mbola io izy io
tena mbola miaina ao anaty fahasiaranana le tantsa ary io tantsa io dia efa mandray mihitsy izy amin'izao fotoana izao fa tsy azo le hoe apresahana fotsiny dia adalaina amin'ny resaka hoe tsipitsipy kely sy tsipitsipy ary fa efa misaina io tantsa io ary dia fantatray no tokony ataonay ho ny tantsa izay nanontaniana zany tsy tantsa ray tsy tantsa roa fa tantsa maro zany fa izy mangina io dia mamperitreritra izay rehetrarehetra izay eny ary député Jery raha le milaina mamaraparana isika amin'ny anjaranao eto satria efa tazako ao ihany koa Zokobe Mavitrika Tabera Christian ary dia ometsika sehatra ihany koa izy rehefa aveo fa député Jery olo zany mamarana azy ndao ary voafetra tokoa ny fotoana eto amin'ny fandraisam-pitenena koa efa tapitra raha teo moa zany ka dia araky lazainy namana agina teo efa tonga eto ny vahinina saina namana Tabera Christian eo ihany koa député Alain Ratsimbazafy eo ihany koa namana Faniry dia mamarana an'izay fandraisam-pitenena an'izay ny tenako ka dia mirary soa an'ny vahoaka malagasy zay nanaraka zao fandarana miara-manonja zay niaraka tamiko zao ary manao kokoa manokana ny vahoaka navaka-drano mbola ho avy eto foana moa zany amin'ny fotoana mampety anazy dia mametraka zay firaritso zay ary efa mieritreritra krismasy ihany koa tsika namanarina dia enganeny vahoaka malagasy anao zay fety krismasy sambatra zay indrindraindrindra amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana rehetrarehetra dia mirary soa samy hotahin'Andriamanitra toboka zay fitahin'Andriamanitra moa dia irarena irozaka amintsika mianakavy isorany député Jery tamin'ny fandraisan'ny anjara toy ihany ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada zany ary dia hiditra indray ny ampisehatra manaraka satria tsy misy atao hoe mijanonjanona eto fa avy hatrany lasany eo dia miditra satria zay ilay raharaha-pirenena zay azakazaka foana ty raharaha-pirenena ty raha ny eto Madagasikara indrindra amin'izao faraparany taona izao ao anatin'ny tena hoe fahasaranana ny vahoaka malagasy izany efa eto akaiky eto Andriamatoa Tabera Christian izay fatatsika fa mpikatroka mavitrika ihany koa maromaro moa ny atao hoe kaskety izay kaskety izay salorany zany eo ny hoe atao amin'ny kitana CRN eo ihany koa ny mananany andraikitra amin'ny tanora RMDM misahana ny fianaratsoa maro ny andraikitra zany hoe Tabera Christian izany miarabanao Zokobe Tabera Christian tamin'ny zoma teo anao tokony niakatra teto dia maty ny fanontanian'ny olona zay sy Faniry hoe nakaizy Tabera Christian fa ianao nefa efa tao akaikikaiky tao fa tsy haiko hoe nitsikitsika tany eny ary dia mirabanao raha tonga soa eto amin'ny miara-manonja dia ndao eka voalohany indrindra aloha faly miarahaba ny namana Rina ary faly miarahaba ihany koa ny teknisiana nisy olombavamboaka ny Madagasikara atsika teo aloha teo koa faly miarahaba anazy koa namelabelatra ny adevitra teo ary eto dia misy ohatry ny Zagnahary sy razana aloha sika na totosany ty androandroany ty satria tologny mako ty ataosika ty fa tsy kilalaon-daza tsy efa miakatra zany zao ny tension tsy avaty amintsika ny mampiakatra azy nanao an'ity androany satria miazakazaka be eto Antananarivo indray lasa ivon'le arak'le vaovao ivon'le coronavirus ka eto zany nanaovako an'ity tsy hoe hoeto permanente zavatra tika rehefa débattsika fa manentana atsika vahoaka malagasy aho mba azao le geste barrière avy aty amin'ny fanoerana zany manentana am'izao satria za efa niteny foana hoe manaova campagne de vaccination nareo io 150 millions d'euros io anaovana an'le tete cash io sy problème anay avy aty amin'ny mpanohatra io raha ohatra ka anetanana an'le resaka fahasalamam-bahoaka satria ohatrany hoe inina zany libérena le minina ohatrany hoe mody hoe tsitsarona le izy de mirongatra be de ahafahana mametraka motif indray amin'ny 2022 io amin'io janvier ho avy io fa confinement de hitanao le afetsele fitondram-panjaka ke eto zahay avy aty amin'ny fanoerana dia magnentana sika vahoaka malagasy aza tahorana na aza andrasana le fitondram-panjakana anentana zay tsy anentana mihitsy ila vaniny amintsika eo indray izy ka hoy za hoe ataovy ny casse-bouche ataovy ny geste barrière dia
mirosy foana zany atsika tsisy an'izay confinement zay zany ka dia manala an'ity zany zao namana Rina fa misokatra ny adevitsika eto fa resaka fanetanana ihany moa izy iny ka dia eto koa moa zany de miarahaba ny filoha Marc Ravalomanana nazahoany an'izay taogna faharoa 20 taogna zay ray aman-dreniny zakabe zay tao amin'ny firenena na filoha teo alohanazy fotsiny dre da hosikisagny sa zay ohatrany hoe zony mafilohan'ny republika anazy teo aloha asa ngambany sasany rehefa miala eo aiza gombany iaho zao zany efa sy mipetraka amin'ny CRN nantsony eto fa mipetraka amin'ny mazava ny position keto hoe araky le teninao teo hoe zaho hoe kitany Madagasikara entité antoko zany ary candidat la présidentielle ny filohan'ny kitany de Andriamatoa Tabera mipetraka amin'ny position tena vraiment mampanohatra anazy zao eto fa efa ohatrany efa mihoatra ny leloha le sangisanga atao eto ohatran'ireny zavanisy tany Toliaraka de misokatra ny adevitra ya misokatra ny adevitra Andriamatoa Tabera Christian iny ny tany a Toliara tam'zomatsika nanaraka ny teo Analakely resaka zon'ny mpanjifa sy zon'olombelona maneran-tany naharaka ao tsara iny de ny afaka pitsony iny ny lahady angamba hitan'ny sasany le teo Analakely de saude de reny no zavatra nitranga tany Toliara faneho-kevitra ao vetrany faneho-kevitra aloha mamerigna fiarabagna ny ray aman-dreny be filoha Marc Ravalomanana filohan'ny republika teo aloha ary filohan'ny RMDM ny exercice filohan'ny antoko team ihany koa izy vonjikery maro ny miaraka amin'io RMDM io ao fa raha ny position ny kitany Madagasikara manokana sy resaka CRN aloha tsika eto satria reo olo reo tsy hiavagny zany sady sy hiditra am'zany fa ity toto barbajiba zay sy mitoto sy mihinagna efa ho avy ame phase finale zany isika io eto satria fa sy mifanaza loatra tao Antsirabe ny filohan'ny republika omaly nitokana foto-drafitrasa olona navorony tao sa tsy olona fanotanina mipetraka zay andragno agny anareo mamaly anazy tagny Toliara ny filohan'ny RMDM ny ray aman-dreny filoha Marc Ravalomanana tena zany ka tena hoe olo marina le rangaha tena eto zany Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana de misaotra anao mba nandraindray anregny tena nraisinao fa sy hoe mba hoe zao papa gnatao ve rehefa tonga amin'ny toerana io zao to mbola sisy filoha tonga tagny ka nahaviorana tagny aloha tena arahabaigny anao Andriamatoa filoha satria tena tao anatin'iny zavatra iny de ny hoe zaho izy mitovy ihany tsika fa le hoe mba homeo kely andaotsika hiara hivavaka de mba irotsaka le orana ao izy mbola tsy nirotsaka ny orana mbola tsy nirotsaka izy tamin'ny izy teneniny de andeany beza izy de hivavaka sika ho izy de zay nisiany manamboninahitra ny fanetra aminy tamin'izany fotoana zany de ny colonel Fanapera arabaina anao ray aman-dreny manao kopakopa tanana anao Christian Tabera zay zanakao misy ny resaka ny fanaovana zay tsy resany eto amin'ny plateau isorana anao Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana mba tena nametraka an'izay rindran-damina zay ka nisy ny orana ka dobondrano lasa dobondrano zay ray Toliara sy magnodidigny donc fahasoavagny lehibe sodrano ngeza be zany igny fandresegny lehibe ary efa mitracé zany hoe mazava ho azy amin'ny 2023 fa verina teo amintsika ny fahefana zany amin'io ka hoy izy ao eto hoe okare tsy olava resaka atsika eto tonga de gnatin'ny voragny eto am'le mpitandro filaminagny aza de mokamoka loatra mialatsigny am'le mona le fomba fiteny am'le vocabulaire eto elako tsigny satria maro gn'avako ao amin'ny mpitandro filaminagna ao maro anareo avako ao maro anareo avako amin'ny fisaragna ao bien placé tsara zao io placenareo na directeur régional de la sécurité intérieure io na commandant groupement na surgène io place politique io na de technique place politique izy satria miova sata miovandrina rehefa miova rety ambony de presque anotran'io ary ato de manentana ho atsika pitarika na ino moa zany leader politique mansoneva ala ihany gn'agnaran'regny olo regny sy ny feony moa efa teo azonao zay sy midika hoe ifamalifaty atsikany fa tsaratsarovina fa io tsy anagnanareo baïonnette d'intelligence io hoe mampiditra anareo atsy afara io rehefa avy eo satria tadidio le olona anao anniversaire agnatin'ny lalam-pandrenagna aloha na za Christian Tabera olo sotra tia agnanana anniversaire koa dego da droako zany zay azonao surtout le olo managna statut izy ancien chef d'état zany hoe filoha pirenena teo aloha inona ka iny anomezanareo anazy miaramila 12 miamagna anazy
voninahitra ho anazy manokana zany agnaty zany anie efa zavatra mandeha ho azy ary araky ny voalazan'ny maître teo misy pahalalagna misy juste mako teo hoe isoragna anao ranabavy Elso tena nazavainao le izy nirapelenao kely zany satria OPJ le miresaka aminazy ho samy juriste ho izy ka noho izany mety adinidinile OPJ angamba am'le fitiavana le seza loatry za tsy miteny an'le mamagnodidigny naparita grenade araky ny voalazany solom-bavambahoaka atsika teto voateo tsy fidiny amin'ny zareo ihany koa izy marina ane voatana izao tamin'ny androny général Ravalomanana Richard za eto tsy de tiako loatra le mametrapetraka anaram-bositra olo satria olo be izy ray aman-dreny ary tsika hoa de voataizan'ny filohan'ny RMDM filoha Marc Ravalomanana am'izay falalampomba magnaja olo zay fa nisy any aloha fa tsy ivokana général Bomba tam'izay fotoagna zay de nametraka izy hoe solom-bavambahoaka voafidy tary solom-bavambahoaka ny Madagasikara agnatin'ny lalam-pandrenagna mandat impératif mitovy amin'ny mitovitovy fanatsana zany ny mandandre sy ny filoha république raha ohatra an'izany le solom-bavambahoaka atsika teto miteny izy any farafangana de solom-bavambahoaka ny Madagasikara izy eo ary mihaino anazy vahoaka ny farafangana agnaminagny eo ade le teneniko hoe roitiny le sampahy lalagna amin'ny itiavany anazy amin'ny intérêt zany zavatra misy eto Madagasikara ka io zany raha hitatatanao eto miova kely aloha elako sika ndry matoa filohan'ny république en exercice zay filohan'ny Rajoelina avec le respect que je vous dois monsieur le président tsy resaka tsy andany andro amin'ny fampihavanana tsony ery Christian Taber eto fa tonga de vava ny sokafana mifagnadala loatra izy kary sy mifagnaza voalohany eo amin'ny taona nitondrana de ny filoha Marc Ravalomanana aloha ny zokony eo amin'ny mbatona ny maray aman-dreny sy magnaza ray aman-dreny zany ianao asira be zany ianao monsieur le président mampagnino anao ny téléphone gne moreg tany état-major mixte régional moa zany azavaigny foana moa zany amin'ny vahoaka ino mo ty moreg ino ty monat ty gne monat état-major mixte national izy fa moreg tany ny excuse-ny zareo hitasika azo raisina sady mitombona de ny hoe koa satria miparitaka le valanaretina ho izy même jour même temps misy sy haiko aloha satria tsika tsy miteny tsisy proof eto amin'ny miara-manonjany MBS eto misy organisation na spectacle eo amikanjany miaramary amin'io andro tena velany zareo fa misy kosa tika agnatin'ny centre privé ao de nao magro efa simba isika tam 2009 isika satria zahay tagnatiny fa zerevogny archive fa sisy Christian Taber na Taber Randriamanasoa ka nanimba ny MBS ty nanimba ny MBS ary Madagasikara mbola averiko ihany gneneranay amin'ny président Zaf sy président Rajoelina tam'izay de anery ankolaka ny président Ravalomanana hiditra am'le contexte ny resaka fampihavanany de niditra ane izy fa ny sasany nitsoka azonao fa rehefa andeha hoe ndao tsika tery amin'ny Senam averiko kely mako le tantara koa satria décision nareo vahoaka malagasy ekenareo ody ve ho izy za ho izy président Rajoelina ao zany archive zany kanefany efa nanome baiko ankolaka tam'izany fotoagna zany simbao aloha nery nosopatrana simbao nery mana izay ne le tenenako hoe andao rangasokafo le enquête le 7 février aloha nisy fakahitana eto fa nisy efa bien placé sasany tamin'ny hôtel de Louvre itifitra ny regny olo regny lasa gouverneur ny faritra sy teneniko agnaraka agny na général sasany am'izao ka hoy zao hoe sekena kosa zany sekena zany samby nalala na i député Fidèle Razarapierre satria zay clan raiky tamregny na ery ranabaviko lala ty Rakotondrazafy zay ministre serasera-nareo am'izao fotoagna zao zay nametraky tagny amin'ny ena manjery mpanjakana angamba hoe mikonikonina fanonganam-panjakana ny Taber Randriamanasoa sy ny filohan'ny RMDM de président Marc Ravalomanana tam zoma zany efa tagny laka misy ny président Ravalomanana efa tagny larbizy namory anay tao tao amin'ny anany Belere andeha za ty izy satria zay maray aman-dreny anazy andeha gny ray aman-dreny de mamela afatra am'zany mamoranaka aloha izy andeha zao bahiny sosokevitry bahiny zao tao zay alarbia laka misy maraigny izy tam fitro saiko fa za sy nagnatrika an'le vola tegna efa tatiliara misenagna anazy ka ahoana moa ahafahanao ny konikonina fanonganam-panjakana madame le ministre ranabaviko tiako indrindra amboniny tany hoe anao nagnano hoe Itaber aza miteny sisy profo ranabavy fa eo le mahatonga an'le sy fifakahitagna eo ity amin'ny plateau ty moa sy fitenenagny raha maro fa efa miroso zany zao asika efa déterminé hoe
miala anatanteraka le fekevitsika teriky anao mompanao gazety fa tsy hoe tsika le izy a fa anatanteraka zany zao ny RMDM miaraka amin'ny antoko tim an'le fekevitra le fekevitra teriky tabaipasy hoe voalohany tao anaty le fekevitra miala ny président de république de ozy anao hoe de quelle force efa io ary izy efa io ny force any am'izao mbola mamerina foana ao amin'ny tany filaminana ampiasao le baïonnette d'intelligence nareo amin'ny maha officier supérieur na officier généraux anareo fe efa sizy sony zao anareo ny tandrokariny vozona eto koa dia manome sosokevitra sady ho an'ny filoha Marc Ravalomanana satria efa fatako fa izy nitondra eo rehefa avy eo raha vao ministre de la sécurité intérieure io rattaché voary amin'ny ministre de l'intérieur io fa zay mampisary adalaka sasany eto raha vao ny segny gendarmerie io rattaché vo commande ny gendarmerie fotsiny chapeauté azy ministre ny défense any amin'ny miaramila tolokevitra ndre tolokevitra sady avy aty aminay io zany satria mifampierigno même anena reo officier de police za tsy milaza ny tany filaminana rehetra de manana an'izay mentalité zay fa zareo mitazona commandement ny tena problème eto satria miaro an'igny sezan'igny izy seza sazarovagna an'igny mivasata mivanjina do maraigny anao gadrany magnaraka afara ohatrany nanaovagna ny colonel Charles zao motivegna misy kalaky raiky sy tany da agny baka ny colonel Charles agny ala regno agny jusque zao ty nagnano sisy tany gn'aigny ka efa solombavam-bahoaka ny vahiny teto de rappele kely le teny sy ny bavam-bahoaka zokobeko na Evraolidina sy ny bavam-bahoaka na eny amin'ny 5e hoe ao anatin'ny fitoniana ny fampiavana ny fampiresahana izy oasa ivokany na de tsy te hitereny itsony avy reno le any andafy avotsory ze memembo sy zany tenen'io fa izy avy reno izy ny tenen'io dikany raha vao miala n'igny ligne ny tenen'ny député na Evraolidina igny ianao monsieur le président de mijabaka agnaty onaona anao zay ino moa onaona io aminay agny misy oraky zay oraky io fambolembary io zany de mandeha zany anao de mihevitrevitra anao zany ambony agny onaona da raha vao tafajabaka da agny anao revo le tongotry da agny anao zay ary bola mamerina ao eto nareo fanina na fanatika ho an'ny président Rajoel zay président Sikeraha managna mamerina ho eto aiza moa zany mba eritreretinareo valim-piakara-pidignane ho fanehokevitrareo tsy ho ela rehefa miala ny fitondrana io tsy ho ela nareo fa sisy olo laninareo andro andigny 2023 eto fa terminé profony zany tam'le zonim-panjifa teo vahoaka ny regny vahoaka regny ary eo azy zany de miteny hoe fa zao koa aloha isorako an'le tariky ny zonim-panjifa fa mety hoe efa traumatisé ngamba izy azafady amin'mindrana ny teny vahiny fa mety efa nikorotasaigna ngamba izy am'le fampitahoragna anazy hoe osamborigna osamborigna zao ino de tsy tadidiny zany le ny rappel zany devant le divisionnaire le commissaire teo hoe sy le commandant groupement de gendarmerie eto Analamanga hoe ekena raha fa tsy nazo lalany zahay fa ny journée mondiale de la droit de l'homme de magnome anay alalaka avy atrany ka noho zay tsy miala eto déclaration universelle fa izy igny moa zany mba mary any ane ny tsara sitrapo koa ao anatin'io manamboninahitra io mba misy any fa tsy teneniko agnarany eto parallèle an'igny any même lera raha nareo raha ngaozy ny tonga teo da vaky barage satria ireo zay fa safaka agnino azonao fa tsy mbola izay aloha dernier avertissement zany andry matofoloa sy ny fitondrana andrynirina Rajoel ny régime am'izao dia miangavy ao zany andry matofoloa zoko benao ny filoha Marc Ravalomanana ity problématique sy hoe Christian Taber filohan'ny république eto na filohan'ny république teo aloha entre nareo samby avaradrano samby olo eto ampivoatany ve de sy mba hahifagnaza fandignanay avy amin'ny faritany ampiavaka nareo nareo zay vo iavagna ka i président Marc Ravalomanana de fa mazava mato zahay tafiditrato am'ty clan ty de misy zavatra soudé mbola veriko nalohan'ny président Zaf nandao any akoatra zay tsy teneniko eto ary nisy ambassadeur ray oa tsy ho teneniko ary ambassadeur matanjaka eran-tany ary firenena matanjaka eran-tany io eto am'ty planeta terrestre ty na tonga an'iregny 73 député regny fa ny solombavam-bahoaka zay nitenitety talohako te de mahatsapany zany misy zavatra tao président Zaf ny chapeauté regny fa zao ny fitany zareo ndray le solombavam-bahoaka ny team rehefa tery satria efa mbaika aka an'le fahefagna amin'le tsara dalagna ka hoy zao hoe oka zay fanonganam-panjakana na amin'ny endrika mivantana na amin'ny endrika mikolaka zay a élection anticipé zany ny fanonganam-panjakana amin'ny endrika kolaka ny tamy 2009 moa de fa sy nandro 2012 zahay
fa dia miala sy miala fondro io moa averiko foana miakolpa zay maserenina anay eto amin'ny clantime sy amin'ny président Marc Ravalomanagny fa marivosarosa ivoaka malagasy satria raha nampitovigny zany ny vidim-piainana tamin'ny andro nyendrona matao Marc Ravalomanana président tamin'izay fotoana tena fanao ambony sy ambany misy tany sy lagnitra maniry vola kiokiko ty zay vao hitovy izy ino ity kiokiko zay ka hoy zao hoe zao zany gn'ataosika an'ty raha ty za sy laza hoe valim-piakara-pidignany fa mbola mampasy etaka aloha azafady eky misy zavatra diniko tao agnatin'ny liste agny da hoe miala signy andro matao DGPN rehefa misy raha hitadavanareo anay eo anivony fitondrina filaminana ampagnasovy moramora efa ifanaminamitsy fangalabaraka andalambe na andragno agny saraka ampanjina mandraigny da raha sy ifakahitagna antsika zany fa rehefa misy raha ampagnasovinareo yay olo lalanareo aby lalanareo hoe place misy anay adresse tragno ino ampagnasovy yay fa yay atreto sy mbola mieritreritry fanogana satria efa hita ny vokadrasiny zany fanogana-panjakana zany tamin'ny 2009 fa ifanjakana io ao sy mila ongagna fa gny raha atao de vomiongana anazy io zao e satria izy efa tsy mieritreritry manam-pahifangatona hoe basy miaro anazy andiam-basy visivitsy tany filaminagny mitazona commandement fa zao koa aza mieritreritry nareo mpitazona commandement reo fa momba anareo daholy gn'agn'olo commandinareo agny fa gn'etatuliara omaly zany raha igny agnotaninao anazy zany Zokoberina tena fafambaraky asika Madagasikara satria kabarin'ny Biden de nazava hoe voasazy nareo Madagasikara hoy zay satria sy isian'ny tarasy ny demokrasia sady tsy voasa asika zany zavatsy tena fa voaza be ara-diplomatika zany de aiza le Patrick Rajoel aiza le Patrick Rajoel ministre ny aninatsika raha vao tsy mafy asika amin'ny resaka diplomatie de misy fiantsaikany io amin'ny resaka économie satria miainga amin'ny resaka hoe multilatéral na bilatéral na pays mifandray amina resaka zavatra maro samihafa no mampandroso le firenena tamin'ny andro ny andrimato Marc Ravalomanana tena matanjaka zany communication zany ary atao de manome rariny ary mbola hoisy communication communiqué aza avoakanay membre ny RMDM satria filohanay RMDM anagny nanaovany zareo anio hoe zay sanekany misy ka noho zany dia miaraka omikevitra amin'igny fagnambarany andriamatoa filoha Marc Ravalomanagna igny zay satria mba gn'olo ve mba hifalifaly sady mba mpifalifaly agnatin'ny gn'asientiny agnatin'ny ino dosakananao lalagna avaiza moa misy an'izany de eo le mahatonga le hoe rehefa mahazo fitondrana le clava ty amin'ny président Marc Ravalomanana de mandeha am'izay le poursuite judiciaire ny sasany rehefa aveo de lazay rehefa raso fagnahy izy fa za moa matoky izy sy agnano an'izany satria efa niaina izy andresaka réconciliation nationale io de sy ny fampandrosoana tany en Afrique du Sud regny oa de conteny misy lafiny positif ihany raisiko am'le nipetrahany tany ela nandrisy ny fotoana ela izy enina taona ne divasika anazy tamin'ny 3 mouvance azonao ne divanay ny verenany avy aty amin'ny mouvance ny zafy satria sy ohatran'iny zavatra ary sy tonga ho azy nanendreny prime ministre teo Ambozatova nandrimato tabera nandrimandraso tamin'ny fotoagna andro nampisy andraiky sakoriky maro samihafa regny ka hoy zao hoe isoragna anao andrimato filoha Marc Ravalomanagna zay mbola ho filohany ray amin'ny 2023 ary isoragna anao am'regny zavatra regny satria zao raha sy nisy anao tagny aloha sy nisy orana iaho aloha zava-dehibe aminaiky aloha le herikandro tagny toliara fenoragna ambanigny ratabe za ka hoy zao hoe zay zavatra rehetrarehetra zay dia ankitsopogny nanaovanao anazy aza atao makivy zay rehetra mitranga fa raha mbola misy koa izy ny farany izy anao de tsy foana le fanantenana zay moa ko tena verimberiny aminay aza kivy nareo izy zay le izy ka eto anao zany moa namanarina misaotra besaka anao mba nanasa anay naneo hevitra na misaotra besaka anao mba nanasa anay naneo hevitra teto satria izay miala signy aloha amina misikapieno sy mpagnaraka an'ity fandaragna ty ohatrany hoe matety mpiavoatra ny sotrokely za eto satria mampiteny moagna teo jara raha hitany saina eto ane ny prix na zavatra ny PPN sy ny tariny nanomboka tany amin'ny 2009 par rapport n'izao zareo moako miteny hoe magnifique andraikitra ohatran'izao niteny zao ny président ny HVM omaly saiko maly na afaka maly continuité de l'état daholo sy hain'ity fanjakana ty ve le dikan'le continuité de l'état sa inina tsy fantatra zay nele izy ohatrany fosiny zany zao resaka RN13 o voafatotry io RN13 io izy fa tsy anao politika intsony satria gn'atony de zao efa niteny izy raha vao tsy vitako izy le RN13
mbola tsy mikomansy le rentrez efa mampanantenandray izy ary asoneriany vongo 75 kilometre votokanana ao anatin'ny 12 volana eto zany de fampandriagisa fampatoroian'olo hoe dikan'izany mampatorolo le président araky voalazany le solombavam-bahoaka teo ka hoy zao hoe hoana ra solombavam-bahoaka anay avy aty amin'ny fanoherana tiako Madagasikara zay ivonjonam-beniny RMDM mijoroa azakivy fa eto zahay sy ny vahoaka anareo miaraky manosika anareo hoe am'izay raha zay fotoagna zao ifoazana dao izy sasany hoe tsy ao agnatin'ny satria ozy ny malagasy zay ny tianotenena amin'io hoe tsy miady mapety sady tsy miady mapaty eny are de ho hitantsika eo indray hoe inona indray ny alailany amy manomboka amy janvier fa zahay efa narefidrefitrinareo ny bomba lacrymogène tary tatuliara de sy janona tsony io esikio ary eto dia ivoaka am'izay ny karazana fitakina maro samihafa ho anareo any amin'ny domaine ny asa-panjakana efa nisy résolution na fehekevitra tamin'ny androny Andriamato ministre Tabera zay babako nametraka an'le hoe 25 points de resaka alignement de grille indiciaire io takio am'izay zonareo mitaky an'izany ndao tsika io mako hoe misy ambadika politika ny ambadika politika raha ohatra ka politika fesifesena hoentina amin'ny tany any vahoaka de fa ho tana mafaty eto amin'ny tany sy ny firenena fa raha ohatra ka hoe ambadika politika hoentina nasoavana ny firenena kosa ho any fampandrosoana de inona moa natao reny ambadika politika zany zao moko io problème io ny fanaovana politika teto hatran'izay zany le kilaingalainga io sy mitazo ny teny nomena io zao ne chef d'état le filohan'ny république am'izao façon d'état ny atao amy d'état de ohatra ny Andriamato maraka ravalimanana président ny RMDM am'izao fotoagna zao mitazona teny nomena azonao fa raha ohatra ka mbola asianany ty kilaingalainga tiky de raha satria nalaza araky le voaten'le solombavam-bahoaka ko solombavam-bahoaka tsika teo aloha teo hoe tsy tiany any amin'ny faritra tsy tiany zao hoe nentina namonona azy iny tamin'ny élection présidentielle teo fa zao ange ho aho mbola mamerina zany zay amy maCRN anaky hitany Madagasikara eto ny 2002 sasanangy samihafa hoa any amy débat ny fisokafan'ny zany hoe conférence sommet élargie zany mamany problème en 2001-2002 io ka hoy zao hoe avelao eky aloha igny fa raha tena sa zany ny fitondram-panjakana sy ny pombazy sokafo io ady hevitra io mba sy apisy débordement eto amin'ny firenena ka ififanenjena ndray ny zavatra misy eto za eto raha miteny an'izany rehetrarehetra zany feziko banky tokana namanarina tsy mampitahotsy olo aho fa za ino moa nampitahorako olo zany ino force keto azonao fa mba te atsara le fiarahamonitsika ho ayahy mba te apisy an'le alternance démocratique mba te apisy an'le resaka fihavanana satria apatsaivina daholo aloha le tsy mety nataony sasany mendrasa 2023 farany ty isaky miteny ny solombavam-bahoaka sasany ao le solombavam-bahoaka mipomba ny fitondrana fa tsy le atsika mandrasa raha ny andro 2023 ao tsy nandeha ny 2029 azafady fa diso ao fa ny andro 2012 ahoana moa no pressenao na hoe amandrasa 2023 ka raha tsy miany 2023 raha zany de ho défaut-nay mpitarika avy aty amin'ny RMDM ave sy reo ankilafikery maro samihafa zay miaraka aminay sy zay mbola tsy miaraka aminay fa mitovy hevitra aminay raha ny vahoaka ny manao débordement ohatra ny baréat eo eny ary ka misy ny fanjakana moa zany misy tompona ndraiky mpanjakana tamin'ny farany herinandro teo any koa naneo hevitra momba zany raha rehetrarehetra zany hoe fidinina an-dalambe fifidianana sy ny sisa ho arahantsika kely aloha zay Andriamato Tabera André Manatsoa dia manao commentaire ianao rehefa avy eo arahantsika kely aloha zay ny makafahefana rehefa tsy amin'ny alalan'ny fifidianana dia fanokana eny ary ya zay no nambara teo zany ahoana ny fahitany Andriamato Tabera voalohany indrindraiky aloha matoa le ministre concerné ny aminareo mihitsy no miakatra efa tsy manan'olona ampitenenina tsony satria efa marivo salofagna le olo zany matahotsy hiaro an'io fanjakana efa zazarovagna io azonao zay le problème ty fanjakana ty any tanora zany hoe temasy zany misy an'izany aby anao miala sika zokola asika olo mpakafantatra atsika fa magaga mako hoe teny temasy hoe tsy fotoana fanehoan-kevitra tsony zao fotoana zao aroa le firy androany 13 décembre firy andro zany sisa zany diditra le janvier sisy valala be matoro tsony amy janvier azafady aza ilika ty aminay amy team na hoe RMDM ny andeha anetsika ny revahoaka reo isapoko tany raha ohatra ko ne eto amin'ny faritany eto amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra sy faritra moa zany fa ny arrondissement Anakenina
azonao io mako problema de zao rehefa misy fihetsiketsem-bahoaka eto de victime foana le député-na ireo député-tsika moa zany ireo misy député fa zao koa nge ny HCCT o aloha fa normalement sy tokony misy député mampara zany misy tamin'ny arrondissement enina teto fa masy produit daholo reo député sombavomboaka reo atokisako reo azonao fa resaka teo zany de efa tsy nety ny raha-pitsarana na fitsarana avy momba ny lalam-pandroena anao misy anao na fitsarana ty première instance anao dia mametraka fotsiny hoe diso araka ny lalàna ve ty mety araka ny lalàna zay position anao fa tsy hoe no ny anina raka tsy anjarany mpitsara ny mampiavana fa anjarany fotopisaina ny vahoaka malagasy sy ny tany atoloha ny mampiavana resaka nyteneny ny ministra serasera teo amin'ny hoe aleo atsika miditra any amin'ny fangalana fahefana ara demokratika mbola mamerina orana bave fa nanao ny lasaka be ny tanàna teto za mifaninana tamineny namory ny foko valo ambe folo mbola tao Christian Tabera eo anao aloha eo solo tegna za fisoro tam'zany tary tam collégium mbola tao de eo président Rajoel andeha atao masina izy tokony tamin'ny efatra ora teo aleo atsa ivy koatra ny anao style ny indramo kely honorable député Sambava le style anao pataloha fotsy drill chalevis tambany dia orange moa mazava azy teo amin'ny collégium andeha atao masina izy amin'io agnotsina ny be ny tanàna Élysée rasiraka tamin'izay fotoagna zay fa bon zay moa zany fampasahivana zany zay dikany matoa zahay avy taty amin'ny clan CRN kintany Madagasikara zay siny Andriamatoa Tabera mbola niaraka taminareo de verinay mbola iova ame fomba fanaonareo fa sy mety iova misy zany e problème ao eo de zay igny olona agnarasy tarehan'ny président Rajoelina mampianina tamin'ny régime masy VM lako fondry lako fia e miala foa miala salufity igny ao izy daholo koa io ao gn'akamaroany amin'ny présidence ao sy mbola nisy teto amin'ny tany sy ny fanjakana na tamin'ny Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana ka SGP misy adjoint sy zavatra sy tao agnatin'ny enimpolo tao aby ane zany fa hoy zany sasany hoe critiquena zany raha fa za zany nyteny fotsiny eto ny raha 2009 de raha njiola ohatran'regny pirate somaliana moa regny satsaiko fangalana fanjakana amin'ny tsara dalàna azonao ny fagnaragana de tokony kenjany démocratie fa lasa kenjany botanika am'zao iaho zany mampalahelo anahy misy amin'ny mahazafy politiky ny président zafy ana azafa angaronareo voraka ao sariny ababeko fa averegno ariky amin'ny vilala Francis ariky nangalanareo anazy molao soa zany mba fagnajagna anazy mba atao eriky fagnatriky zany izy mirala zany ana première république i zavatry i président siranany teo ane nagnomezany conseil municipal tamin'io miaraka amin'ny madame Lalora Valmana izy mbola be ny tanàna omeko espace eo amin'ny hôtel de Louvre io zany de misy espace kely saiko ngamba 4 mètres carrés eo anareo izy Andriamatoa Tabera nareo CRN magnano ty fa nolavine sasany ataovy mikanjany ambojatovo izy fa nikanjany démocratie zay nitokanagny tam'zany fa am'zao fotoagna zao mamerigna ao aiza moa zany hoanerionareo hevitry rehefa sy agnatin'ny fitondragna eo anareo am 2022 ho avy io am lohandohany 2022 zay sy mihoatry ny mois de mars eo foana moka fipoahana ara social eto Madagasikara hatram'izay ka hoy zao hoe tsy zahay avy aty amin'ny RMDM na amin'ny clantim na ny solombavamboaka nay aty amin'ny RMDM ny hanao ninina fa reo vahoaka reo nivoaka isa tokat rasy aleo izy mivoaka misy pitariky ohatran'le tamin'ny zonim-panjifa ohatran'le tany katoliara to zay izy mivoaka avy anelakela tragno agny sy fakahitagna nareo nagnety tany le fasanareo na anareo tany filaminagny mitarika commandement io sy hita satria zao zonim-panjifa nyresahana ny commandant groupement ny mpisetra am'izay rehefa tapaka ny agny ziro agny sy malala hoe mon colonel ka ho tapahagny zironao atika de samy miara tapaka magagana miaro n'igny place igny avao zany da mijitrik eo miverina kely aho zany amin'ny resaka hoe anticipation na resaka élection tamin'ny 2018 tena ny Filoha Marc Ravalomanana na olona tsara fo nalefa daholo ny kabary tamin'iregny tagny amin'ny viva rehefa avy Filoha Marc Ravalomanana satria rapport de force angeza be tererandoany analakely da toragny sasany io tezitra da sy nalefa direct ny kabarin'ny filohan'ny RMDM tam'izay mbola sy filohan'ny RMDM aloha izy tam'izay azonao fa filohan'ny fa teo fa rehefa nalefa zany gnany président Rajoel de nalefa regny mpivarovarotra amoron-dalagny le miorakoraky regny de gnano samy nanatra voninkazo teo nety am'le fahoriny raha nisy hoa zany hoe coalition na cohabitation na hoe resaka hoe fiarahana fotsiny ankitsi-po niandry zokobeny izy
de ny filoha marika Ravalomanana satria ny vahoaka teo rany maro anisa vahoaka ny solombavam-bahoaka ny tim sy ireo tim ny tena maro anisa teo aparin'izay pomba ny zanaky dada sy ny tariny ao anatiny moa zany zay ka hoy izy aho hoe zay rehetrarehetra zay mitambatry zany raha ataoko bagnitokagny mialatsiny miala fondro aho eto tsy hoe mafy beka ilay ady amin'ny fitondrana mialatsiny miala fondro monsieur le président fa rehefa mahatora anao agnaty boty fosy hoa mbola veriko foana io mieritsereta tsara ianao aiza ny tany aleko ny porte de sortique zany raha miteny vazaha rehefa miala ty fitondram-panjakana ty fa kosa ny filoha marika Ravalomanana de tsy le olona managna lolo-po fa za kosa aloha tsy magnome-tsiny le ramborambo ny filoha marika Ravalomanana ao mba olombelona ihany ny tenany ka hoy zao hoe mba hampisy ny stabilité mba hampisy ny réconciliation nationale dernier moment ty tenenako ty fa za tsy teneny tsitsony mois de janvier efa afaka ny style leo azonao zay tsy anonga-panjakana satria mpanangana fa tsy mpanorona dikany raha RMDM ianao mpanangana fa tsy mpandrafa mpanangana fa tsy mpandrafa azafady diso ao teo dikany raha RMDM ianao na tiako Madagasikara ianao ka tena sy misy magnaraky baiko se toromarika zay omeny ny filoha marika Ravalomanana sisy olo mieritseritsy anongana fanjakana eto fa zao kosa rehefa miopefy loatra le zavatra ho atao ka ielako tsy ielako fondro ka raha manao débordement le population zany le vahoaky miala siny fa azaifoka ame solombavam-bahoaka anay aty na azaifoka amy filoha marika Ravalomanana aty fa de eo zany tsika mahita ny kabaro eo de ho hitatsika eo hoe hitady fampihavanana ve amin'ny ora farany sa tsy hitady fampihavanana eto de manao appel amin'ny famariparanana fotoana moa zao hoe amin'ny FFKM résolution na fekevitra farany tsara indrindra le 4F fekekeloko fibebana fahamarinana ary fahamasinana miangavy anareo ao FFKM satria fa manao fotoam-bavaka ihany nareo tamin'ny lahady teo tao direct tamin'ny TVM taterao malaky satria misy avritaka ao le zanak'ondrinareo de zahay mpanao politiky sy reo vahoaka ao aminy zay mpanompo anareo isaky ny sokajiny karazam-pinoana eto ka noho zany adidinareo ngeza be no mampiditra anay ao anatin'ny vala ara-dalàna mba tsy siny sy fifakaitagna eto satria lasa ho tompona ndraiky tsy nareo ray aman-dreny FFKM raha ohatra ka hoe sa ve sy ny pasy misy le catéchisme na pasy sasizy sa zahay ny pasenareo na nampianaranareo le catéchisme tsy nandray an'le izy ka hoy zao hoe aza manao tombo sy ala fa tsy hanometsiny anareo FFKM eto fa raisogna ndraikitrareo ary raiso faranjaingana azonao satria ny raharam-pirenena tsisy fety tsisy faty satria ilaza ndray sasany hoe aleo aloha ao anaty raha ohatra ka ao anatin'ny fitonina de hoy izy ny sasany teo ny vahoaka malagasy ange any fanehoan-kevitra sasany any hoe aleo aloha le vahoaka iase création d'emploi aiza reny isan'ny vahoaka malagasy asa raha sisiko izay mampidigana azy an-dalambena azonao fa tsy ilazaina indray hoe misy ambadika politika misy ambadika politika eto ao apita farany ho anareo solombavam-bahoaka rehetra isorako ny solombavam-bahoaka ny tiako Madagasikara zay solombavam-bahoaka ny RMDM mo reo zany iresasika manana ny voaka izy satria sy teo tompona ndraikitra amin'ny loi de finance io izy loi de finance zay ny basculé aria fanomanana ny fitaovam-piadina ao atao ino moa andrimo atofilo fitaovam-piadina efa anao mbola kandidata eto efa napiditry fitaovam-piadina da ho atao ino zany io menasevagna ndraiky ka hoy zao hoe rectifievo io loi de finance io mba hoany amin'ny tombosoam-bahoaky resaka social-mbahoaky fambolegny ny sécurité publique ny raha rehetrarehetra ao zany zay am'izay zavatra zay ka hoy zao hoe raha misy zavatra mampiahiay satria nareo zao fa miahiay efa tsy tompony tena nareo tsony nareo mpitondra fanjakana manova hoa appel solennel officiel any am lehibe ny mpanohatra de ny ray aman-dreny filoha marika Ravalomanana ny filoha ny exercice am'izao dia hoe andriamato filoha zokobe andao tsika iresaka andamignana an'ty firenegny ty satria ne hoa samby 2 millions ny anazy roa lahy tamin'ny zavatra tamin'ny élection teo 2 millions 500 raiky ny isiny doublon araky ny voalazan'ny filoha lefitry ny seny 1 million 200 namena 2 millions 500 nendray 2 millions 100 000 voix angamba izy zay donc amin'ny tany démocratique tokony ho isy ny coalition na cohabitation na ny fandaminana eo amin'ny rafin'ny gouvernement fotsiny ara azonao fa tsy am'izao kosa aloha zahay ny ara-iasa na itsofiky amin'ny système io zay tsy hidragna
aza matahotra zany nareo am'le hoe rehefa mifampiresaka dia mandravanyty ka iaraintantana zahay tsy iaraintantana fa ny article 14 amin'ny lalam-panorenana de mametraka ny RMDM amin'ny atoko-panoatra officiel am'le hoe sy maintsy manao balizy mba sy hitondrana le firenena latsaka amin'ny ady kitsokitsokagny zany ka hoy zao hoe elako sy ny elako fondro zay tafitohina am'le pomba ny fitondram-panjakana ny tiako teneniny eto aloha am'le teny ny andriamatoa Christian Tabera teto zay miresaka aminareo direct am'izao fotoagna zao dia mamerina ny fiarabanana ny vahoaka malagasy de mamerina fisaorana tam'le téléthon adiniko le izy teo azafady le téléthon le fifanomezatana zay natao tao amin'ny kianjan'ny finona ny magrobeoririka de mbola mamerina an'iregny ary mbola magnentagna fa kosa sy ao amin'ny kianjan'ny beoririka tsony le izy fa ary amin'ny Kige Belera misy tompona andraikitra am'izany ao satria am'izay fotoagna zay araky ny programme raha tsisy ny fiovany de ny filomaraka Ravalomanana misy indray no avy any faravangana aminany amitsika boko zany ho avy agnatitra an'io amin'ny fomba ofisialy ka miorganiser an'izay moa zany amitsika miteny zao ny l'ancien ministre Tabera Randriamanasoa zay filohan'ny kitany Madagasikara filohan'ny Serena ao amin'ny Kige ka engane omkombanana zany mivavaka foana zany ho tratsy ny fahasalamana daholo ao anatin'ny valanaretina ty surtout ny filomaraka Ravalomanana sy ireo solombavambahoaka ny RMDM sy ny team ao anatin'izay satria io manko solombavambahoaka ny team zany io ho aty fotsiny izy fa izy e filopitarika ny RMDM nge de ny team ka noho zany dia solombavambahoaka ny RMDM aloha zany tsy rodobe ny mpanohitra ny demokrasia ka dia mankasitraky ho anao Zokoberina soan'izay mbola ivahiny eto ao moa mpamakafakasika Zokobe Fanire zay CRN ihany koa izy fa izy kitany Madagasikara fa izy CRN lalany dikan'ny CRN io ka amoiboitra an'izay zavatra zay eto ka dia tsy haiko moa zay efa tonga ve ny filohantsika Marc Ravalomanana à propos n'ity zavatra mitranga ty fa de miarahaba azy zany raha tonga izy am'izao ora sy tenenantsika zao tonga eto amin'ny capitale Madagasikara azakivy anao andriamato filoha fa managna zazana velanao anao eto nandova ny politika io fampiavanana io mandova ny politika miady ny fahamarinana io ka noho zany mitrakanao hoe magnomeza toromarike zao gnatao fa zahay eto zanakao zandrinao dia vonona miara-dia aminao foana agnatin'izay fahamarinana zay ka dia mankasitraka re tompoko mialatsiny miala fondro fa tia micro zay antegna fa de misaotra besaka anareo sy kivy mandray raha ohatra ka mba mangataka tegna mba hiakatra kely aloha aneo hevitra anao relais an'izay foto-kevitra tsara zay napetraka reo solombavambahoaka reo ka de hoy zao hoe ny solombavambahoaka ny Madagasikara ho anareo mahazo commandement fitondronan'ny filaminana koa satria solombavambahoaka ny Madagasikara izy ka na solombavambahoaka voafidy Tananarivo izy de mafaka miteny amina farafangana raha solomba izay sy fahaizan-dranareo zay zany hoe rappelevako kely sy fahaizan-drano sa feregnan'olo sy fagnabarabaragn'olo ka hoy zao hoe mba maheza zavatra ihany mba menara ihany fa sy hoe mangino anao solombavambahoaka fa Tananarivo anao lany re olo aza mangala baraka tegna satria matoa bokotry 10 manamboninahitra zany officier supérieur ka de mba magnaza tegna re tompoko miala sy fondro raha ohatra ka manafitomy anareo zay mitazagna commandement fa sy fahavalonareo ny RMDM sy ny filomaraka Ravalomanana na ny solombavambahoaka team na ny pomban'izay fanoherana zay fa tiagna tsara rinjandamina fiarahamonina eto amin'ny firenena satria firenena mikorotagna sy stabilité politique manofy amina resaka social-mbahoaka manofy amina resaka sécurité-mbahoaka manofy amina resaka fahasalamam-bahoaka fa ny fisagnaby zany zay rehetrarehetra zay ka hoy zao hoe manao veloma mandram-piaona indray amin'ny manaraka tsy ho ela de ho aveto zay zay sy ho sasatra zay na manarina ho aveto agnentagna vahoaka iady ezony iady etombosoany ka manao kokoa baibay amy rehetrarehetra RMDM diaspora rehetrarehetra ny RMDM eran'ny Madagasikara ka dia azakivy satria mbola ihiratra masoandritsika ho maraiky erony zany rapitso na rafaka pitso eny ary isorantsika Tabera Randriamanantsoa nitondra an'izay faneho-kevitra sy famakafakana izay ambava homana ampo-mieritreritra apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloavy mitoy hatrany ny fandarantsika miara manonja mengeto amin'ny MBS ny Radio Mata efa eo ifaniry Razafy Manantany ary dia hiaraka amin'io ny solombavambahoaka Alain Ratsimazafy voafidy tao amin'ny district ny Atsimondrano ary dia arak'izany mbola mitoy ny fandarantsika ndao indray ary faniry mafana mihitsy ny adevitra eto amintsika eto de mbola miantsontsika zany mpijery sy mpiaino atsika fa vomaika afana ny adevitra rina satria teny resaka zavatra tsika amin'ity tapany fahatelo farany ity zany zao manko io zavatra tany Toliary io rina zany
Iampandraisantsika député Alain Tsimbazafy sady tonga de manaraka député Alain Tsimbazafy zany a ho raisitsika aloha zany aloha iandry ny député mihitsy vao arotsakitsika tsy resaky ty zany a iarabany député Alain Tsimbazafy tsika zany hoe le kasposy ho resahantsika ty fa aloha iarabany député zany tsika satria tsika moa mahay mandray vahiny sy sady tompo zany miaraba député afany miarabanao namana faniry ary mananitra ihany koa ny araba ho antsika vaoaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja isorana manokana ireo namantsika izay nitondra ny fanehoan-kevitra teo a ny namana Tabera Christian sy ny solombavambahoaka Jerirandrimbolaina ary koa Andriamatorina izay nitondra famakafakana samihafa izay hitantsika teo na izany tsy zany aza nefa dia tsara ihany ny mitondra ny teny fiarabana manokana ho an'Andriamatofilo Marika Ravalomanana amin'izao tsingeritaona nahaterahan'izao maly ary angatahana hatrany Andriamanitra Andriananahary mba handrotsaka ny fahasoavana ao amin'izany ray aman-drenitsika izany ary mirary soa an'ny délégation rehetra izay niaraka taminy tany amin'ny faritra tsy mino moa zany mba ho tsara mandroso ho tsara miverina aty amin'ny renivohitra Madagasikara taorianany izay atao hoe fidinana tany atoeran'izay ary nanamariana an'izany tsingeritaona nahaterahana izany namana faniry etotsika iroso amin'ny fanoizana an'izay ady hevitra izay naroson'ireo namana teo aloha ary mbola misy ihany koa ny azontsika amin'ny rahalahy hifampizarana amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao ya le adevitra resahana zany a de tonga de aloha tsorintsika député Alain Tsimbazafy le tantoliary io tantoliary io zany ohatrohatran'izao zany ny tena napiaka-pofona n'le fitondram-panjakana ary tsy nahazaka antsony tsy naharaisan'ny lamba ary nahatonga azy menakavy niketriketrika hoe inona natao fa teny ohatry mety ny zavatra ataon'ilay Ramose Dada Ravalomanana io zany satria le izy vao nanomboka tamin'ny Zoma de ty sary ty aloha zany sary anankiray tsy zakan'izy menakavy député Siteny sy président Marika Ravalomanana lay teo amin'ny seranam-piaramanidina tao Toliara teto zany nanomboka le izy député Alain Tsimbazafy satria tena tsy zakany zareo mihitsiny lay nijoroany député Siteny Randrena Soloniaiko zay solombavambahoaka voafidy tao Toliara sy président Marika Ravalomanana ty zany ny ray ny faharoa de nandeha teto tanàna le nandeha ny azo ny toerana hipetraha Filo Marika Ravalomanana de nisy vahoaka marobe nanaraka amin'ny président Marika Ravalomanana nandritry ny fitetezany an'iny toerana zay nandeha an'iny satria nahafantatra ny olona hoe tonga eto président Marika Ravalomanana ka olona voafitaka ka olona tena nahatsiaro hoe diso ny zavatra nataony nalehany nandritry ny fotoana teo aloha nampanantenaina zavatra tsisy de tonga saina amin'izao fotoana zao de mahatsapa hoe afa ihany tamin'ny andro ny dada de tonga marobe ny vahoaka ny tsena député Alain Tsimbazafy de teto koa de tsy zaka n'le fitondram-panjakana le sary faharoa le tena anaty lalana iny zany sary voalohany le teo amin'ny seranam-piaramanidina sary faharoa ity tsisy artiste ity tsisy fitenenana hoe aiza ny sefy fokontany rehetrarehetra ny aiza ny sefy zapy na aiza ny sefy Sisco na aiza ny be ny tanàna avo ay daholo ny olona reo tsisy an'izany ty fa ity tonga de tampotampo ty hoe eto ny président Marika Ravalomanana de amonjy ny toerana misy azy izy nanaraka azy ny vahoaka raikitra karnavalina tampoka teny amin'ny lalana teny tsy zaka n'le fitondram-panjakana le izy en même temps ny zavatra io nanao zavatra tany Tomasina laya mpitondra amin'izao fotoana izao de mety naheno izy nanahita angambany hoe tena mahazo olona be le filohan'ny tiako Madagasikara sady filohan'ny RMDM manontoliary any de inona natao de nandeha indray le faharoa tany Kilaoky sary Kilaoky de nandeha ny faharoa tany Kilaoky hitatsika io de mbola vahoaka ihany koa niaraka amin'ny président Marika Ravalomanana tsisy namboariny zany tsisy organisation be de tena hoe ndao fa voaka daholo ny vahoaka ao anatin'ny Toliara faharoa de iazakazaka de ireto ny anina de ndao ny taxi brosy aiza ny karandalana aiza ny camion aiza ny be ny tanàna sy ny sefy fokontany fa ho avy eto président Ravalomanana tsy zay tompoko ny tany tampotampoka le programme sary fahatelo faefatra de le tamy Beza miaraka amin'ny président Marika Ravalomanana Beza zany nge ary amin'ny 5 kilometatra miala ny Toliara ary mbola hipoka vahoaka tany Beza
teo le problema le fitondram-panjakana am'izay deputé Alain tsy mazafy tena tsy tanty fa tena miala tanteraka amintsika ny olona miaraka miara valomanana ny olona inona ny ataontsika kanefa zao ny zavatra nitranga rehefa namakivaky tanàna ny filomarika ravalomanana de ny encadré sécurité ampitandro filaminana tao atapy tanàna ny Toliara de misy sary aho manao selfie maka sary eny amin'ny lalana eny ny polisy reo hitantsika reo teto zany de mbola mazava hoe tsy hisakana fa miankadré ny lalana ho an'ny sécurité ny ataon'ny mpitandro ny filaminana faharoa ny gendarme teo kaiky teo zay teny amin'ny lalana nandehana président Marc Ravalomanana reto ny polisy lehilahy reto hitantsika reto fa ny gendarme teo zay ny encadré anko nandritran'izay fidinany président Marc Ravalomanana zay zao hitantsika amin'ny sary zao zany hoe mazava tsara zany fa nanana bonne foi le mpitandro filaminana tany toerana nandritry ny fotoana nahatongava ny président Marc Ravalomanana hoe tena encadrenay ny lalana andehanany tena tsisy nininona hoe korotana na resaka hoe nieritriretina fa anao fiantsina na sala am'izany fa tena hoe fahatongavana madio misotra miainga avy any aseranam-piaraminina ho any am'toerana hipetrahan'ny président Marc Ravalomanana mbola nandeha ihany rehefa nietseny président Marc Ravalomanana tao Ankilaoko de mbola teo akaiky ny taony gendarme io le sary dia zay zany le mpitandro filaminana mbola niaraka hatrany ary niankadré président Marc Ravalomanana fa zao nisy nalahelo sy narary fotsy ny asa saina tany ambadika tany ary mety sy naray lamba mety nirotsaka ranomaso sady tsemboka satria na ny antony lasa Ravalomanana ny fony vahoaka ny Toliara ny sary no miteny mpitandro filaminana tsy nietsika fa niankadré ngezaka ny jery ny sécurité satria mahafantatra reo fa ancien chef d'état iny tonginy filohampanohatry mandeha iny dikan'izany misy statut mifehan'izany zavatra resahana rehetra zany sy zany fandehanana resahana rehetra zany de niketriketrika am'izay sasany de lasa nampanirakolona maimaika tamin'ny sabotsy alina de fefena tsy azo idirina tsolo le tao Magro Berusika Magro tany a Toliara de niatrika azy tao moa raha ohatra ka voninao sary Cordo Jean-Claude Rakotondrina zay miandraikitra ny Tiara miandraikitra ihany koa ny coordination ny MBS de zao ny zavatra mitranga rehefa mifanarika eto de hoe zay ty tsisy réquisition satria nanontany Cordo Jean-Claude hoe aiza ny taratasinareo de hoe notsika tsara le izy teto zany nanomboka am'izay lay baiko tsy nisy taratasy fa baiko ambava de hoe notsika le izy vetivety responsable ny MBS ao national misy station MBS ato tsy avela miditra ao zay ataontsika côté zany ny côté politique izay reo koa staff politique de io zanareo tsy azo atao fa nahazo baiko de misy réquisition veo ao réquisitionné zany ty toerany ty de le valiteninao zany omenao eto de zay le teneniko anao reo mamonjenao ny lehibenay fa ny baiko azonay misy réquisition ny ato aminareo any zao ahafanareo mivorivory manatona ny lehibenay mivantana zay rehefa notaninay mana réquisition ve nareo manana réquisition ve nareo zany zao maforce nareo misy taratasy de misy réquisition nareo manatona ny zay rehefa notaninay mana réquisition ve nareo ila manana zany le olonete nareo zay ny baiko azonay d'accord réquisition manatanteraka baiko sans réquisition manatona quand même sortant d'école tsika zany de mba ataovy ao fa manakorana baiko manaiky ao manana lehibe anao zay ny mahatonga anao hoe gérentsika ho any circonstance misy eto satria tsika ny eto roanao koa zay makano ny lehibe anao ny lehibe anao nefa tsy mety any zava-misy mahatonga anao miresaky verbal tonga afanao teto zany manatona anao ny lehibenay d'accord izy no afaka hamaly anao kokoa mikasika an'izay fantanina tsotra zany hoe ny baiko azonareo verbal baiko verbal ny azo d'accord satria zay nangatahako nisy réquisition de taratasy naseonao d'accord voarainy zay assumenao responsabilité anao am'izay sahirana le gendarme nyresaka tamin'ny Cordo Jean-Claude sy maître Ilso tao ambadika atao raha enontsika tsara mihitsy zay resaka zay satria baiko ambava ny azony tsy maintsy ambesana tsy avela miditra ao amin'ny toerany Magro ny tompon'andraikitry ny tima sy ny tompon'andraikitry ny MBS tsy ahafahana mikarakara nylay fety be
fankalazana ny tsingeritaona président Marc Ravalomanina sy ny congrès régional ny andotokotiko Madagasikara zany zay kasaina ho atao ny ampitson'iny ny alady faha 12 volana desambra zany ny faha 1 volana desambra sabotsy iny sarina lefatsika iny zany dikan'izay lay polisy ny encadré président Marc Ravalomanina falifaly nakasary lay nijoro teny amin'ny lalana le gendarme ny encadré sécurité nandritry ny fotoanan'ny alantany aseraram-pialamety nakany tranonenany lay gendarme niaraka ny etsena azy ny ambina azy teny amin'ny lalana zany nahazo baiko tampoka de ny ambina le MBS nanao zay tsy nidirina tao de nitotona ny sary lady maraina an'iny tsy afaka nidirana ary tany metatra maromaro niala ny toerana misy amin'ny Magro tany Toliary de fa tsy azo nidirina tsony faritra atsimo avaratra tsy nanana andrefana tao Toliary zany mitovy tsisy valaka lay fomba ny encadrena le sécurité zay nanaovana le mur le rindrina be tamin'ny 20 février teny Analakely tamin'ny kianjan'ny 13 mai zay saiky nidiran'ireo solombamboaka teto Antananarivo zany zao hitantsika amin'ny sary zao dikan'izay iza nanome baiko avy any ambony any hoe tsy lasty idio Magro aza vela miditra tsony nefa ny lamina tany enale any président Marc Ravalomanina nandritry ny 2 andro izy tao Toliary lamina tsisy problème tao nitety tanàna nandeha tany Kiloky nandeha tany Beza mivelona tao Toliary avy aiza zany le baiko iza zany nanita-kevitra teo hoe idio azomena andreo Magro na de fa nana manokana ary de fa fatatsika nalefatsika teo sary voalohany député Alain Ratsimbazafy ny amin'ny hoe toeran'olona manokana ty ary tsy tokony misy fangatahana lalina fa fampahafantarana natao saingy zao nanomboka ny enjana le mpitandro filaminana taty amin'ny sabotsy nitoty aty amin'ny lady dikan'izay nisy baiko avy any hoe tsy maintsy sakananareo io ary le fihetsiky le mpitandro filaminana avy eo député Alain Ratsimbazafy jerevantsika ny sary lay nanenjika an'le mpitolona amizay le mpikatroko aty mampikatroko RMDM tena hitanao mihitsy tena nisy mission enjana be mihitsy nomena azy hitantsika amin'ny sary nanao an'le dispersion nanao an'le fanaparitahan'olona ka nanandeha ary pasteur Edouard nanao négociation tsy niraraindreo zany natoboka ny lacrymogène nanandeha azy Rinandriamasinoro zay SGN atokotiko Madagasikara niaraka amin'ny fetra Rahalamozafimbololona député de Madagasikara président groupe parlementaire TIM ary zay koa madiso an'lay police nanaovan'izy ireo négociation satria président groupe parlementaire ihany kio iny solombavamboaka anankiray iny na teo azy Andriamatora Kotondrina Jean-Claude coordinateur national ny atokotiko Madagasikara sy maître Retso zay tompona andraikitra voalohany atokotiko Madagasikara ny Toliary tsy nirarainy zareo tsony satria efa mazava nahazo baiko izy ireo kotoka izy ny fitenenan'izay de nseho daholo reny zavatra hitantsika zao dikan'izay zany nisy narary andoha tany ambadika tany nisy tsy nahita tory nahita sary tany ambadika tany nisy ny adevitra tany ambadika tany very eo am-pialantanantsika satria ny olona ao Toliary mivahoaka ny Toliary efa tonga saina ary efa nahafantatra ny situation fa ity sary anankiray ity koa député Alain Ratsimbazafy vao mainka nanahirana an'le fitondram-panjakana sary ny président Marc Ravalomanina niaraka ny colonel Fanapera ary nandray fitenenana mihitsy ny colonel Fanapera tao Toliary io tatsika amin'ny sary io mazava ny teny Christian Tabera teo samy nanana ny clan président Marc Ravalomanina colonel Fanapera niaraka ny KMDR tamin'ny fotoanandro komity mpanohana ny Didier Ratsiraka fatatsika fa anisan'ireo voafonja politique colonel Fanapera fa zao nijoro colonel Fanapera niaraka président Marc Ravalomanina ary ho an'ny vahoaka ny Toliary ny olobe any Toliary de mahafantatra tsara izy colonel Fanapera manahoana mpoahany zany colonel Fanapera zany ao Toliary ahoana ny grande famille an'izany colonel Fanapera zany ao Toliary ary ahoana izy rehefa mijoro de ity koa nanelingelina n'le fitondram-panjakana ty sary ty akoatry ny sary ny président Marc Ravalomanina niaraka ny député sy teny raha le nasolonyaiko de naarkivy ny asasaina ny tanondrika tsemboka nihidy tany am'izay tsy nihidy rehetrarehetra tany de naka fanapahan-kevitra diso de iny nanapoka bomba lacrymogène iny député Alain Ratsimbazafy marina tokoa ny voalazanao namana faniry ary hitantsika tokoa zany zao ny
atao hoe fahatahoran'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao manoloana nyreny zavatra nitranga reny. Hitantsika ny fanarahan'ny vahoaka an'izany filoha Marc Ravalomanana zany raha noezahany zao fitondrany zao no amavanina ary napetraka mihitsy moa zany hoe 6% no manaraka an'izany filoha Marc Ravalomanana zany reny izy reny hitantsika amin'izao fotoan'izao fa efa maneho ny vahoaka malagasy an'izay le hoe ity filoha Marc Ravalomanana ity no any azonterana hiatrehana ny hoaviny ity fireneny ity ary antoko an'izay hoe lafi ny fampandrosoana ho an'ny fireneny zay. Hitantsika namana faniry fa nianga tokoa reny sary zay hitan'ny rehetra ireny ary tena nanahirana ny fandraisan'ny solombavambahoaka sy teny an'ny filoha Marc Ravalomanana. Misy sary anankiray moa ny tena mifandray tanana mihitsy izy mirala mianaka maneho an'izay hoe ilaina firaisan-kina ny manavitra ny firenena fa tsy sanatry ny vava ao anatin'ny fifanenjehana sy ny ady an-trano no ahafahana manavitra ny firenentsika. Ilaina no mifampiresaka ary izany indrindra no isotomanay foana manoloana ny hoe vanim-potoana ary tonga ny fotoana ankehitriny izay ilaina n'izay fampiresahana izay satria tokoa mantsy efa tena mikikika ny vahoaka ny amin'ny lafiny zavatra maro naseho an'ny tany amin'ny faritra atsimo tamin'ireny dian'ny filoha Marc Ravalomanana ireny ny efa tsy fanarahan'ny vahoaka malagasy intsony an'izao fitondrany zao fa mila mpitondra hanafaka azy izy amin'izay geja mahazo azy amin'izao fotoan'izao. Raha jerena ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana dia anisan'ny nanahirana kely no nijeren'le hoe miasa amin'ny alalan'ny baiko ambava ny mpitandro ny filaminana. Raha ijery nefa tsika an'izany sehitry ny antsoina hoe administration zany na fitantanandraram-panjakana zany dia miainga amin'ny alalan'ny atota taratasy izay vao mandray an'izay mety hoe fanatanterahana. Reny moa zany hitantsika miariary ny tsy fahafehezan'ny mpitandro ny filaminana ny andraikitra izay tazomina satria ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka ny fomba ny nahatongavanyireo solombavambahoaka sy ny tompon'andraikitra ara-politika ny atokotiko Madagasikara raha hiditra ao anatin'ny makro izy. Efa nambaran'ireo namana izay nandray fitenenana teo aloha fa toerana an'olon-tsotra le toerana lieu privé ozy tsika maninona raha tsy misy ny atota taratasy mandrara ny fidirana ao anatin'izany toerana zany no tsy avela hita eo na dia ny tompon'andraikitra voalohany zany station MPS zany azy ataoko fa mialohantsika ny zavatra sala amin'ireny satria dia endrika fanapara-pahefana mihitsy no aseho an'ireo mpitandro ny filaminana tany amin'ny faritra atrimo nanoloana an'izay tsangandravatra zay hitantsika teo zay. Mahakasika ihany koa ny hoe fanerena an'ireo vahoaka zay nikasa ny hiara ifety amin'ny filoha Marc Ravalomanana zay naparitaka tamin'ny gaz lacrymogène hitantsika teo zany. Raha ireny sany reny mantsy nojerena dia tsy misy intsony zany ny fampiresahana ary efa mandalo atanatohatra hafa mihitsy ny fomba fampiresahana eto Madagasikara satria dia olona mandeha amin'ny tanapolo ary hiditra amina toerana manokana zay toerana privé no anaovana an'ireny herisetra ireny. Marihana manokana fa mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana mahakasika ny zofototra ny tsirairay ary ataoko fa zavatra fanaontsika eto amin'ny fiainantsika andavanandro ny hoe mifanasa mifampiantso miara-mifety amin'ny andro anankiray zay atao hoe tsingeritaona ary ny zavatra nokasaina ho tanterahana tany anivon'ny faritra Toliara dia ny hoe ao anatin'ny toerana mifefy no hankalazana ny tsingeritaona an'ny filoha Marc Ravalomanana. Reny moa ny zavatra nitranga zay hitantsika fa zavatra tsy azo ekena atao amin'ny tany sy ny firenena satria dia nandeha ao anatin'ny fahitsiana ny mpikatroka RMDM sy ny tiky Madagasikara kanefa dia valibotana tamin'ny alalan'ny fampiasa-kery no ataony ny mpitandro ny filaminana. Ny tantara dia hitsaratsika mianakavy maro ny zavatra nandalo teto amin'ny tany sy ny firenena zay hitantsika nitranga
nisy tamin'ny taona 7 sy ny sisy regny ahafahantsika mamantatra ny hoe ny vary sy ny tsiparifary ary indrindrindra izao le fomba fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao zay hitantsika fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao na manafaniry tsika dia samyna tsapatsara zany fa taty amin'ny sabozy taty dia hoe voarara le mamory olona noho ny amiana ara-pahasalamana iny zany a député Alain Ratsimazavy Tantoliara iny zany ataon'ny préfet Tantoliara dia hoy isika hoe normal zay raha ohatra ka mipetraka le traitement égalitaire le mitovy daholo ny rehetra zany ary nandritsy fotoana iny anefany tsika gaga fanorarana taty amin'ny côté Marc Ravalomanana ny team sy ny RFDM nefa nisy fampisehoana nisy hetsika natao nandritra fotoana iny Tantoliara raha zay fa zao mialohan'iny hetsika iny ihany koa ny Zoma ny Sabotsy namory olona ngiandry matoy any rajo la tany Sonia Ranovongo ary nisy vahoaka niaraka taminy ty sary hitantsika ty zany hoe zao zany azo atao le olona mandeha tsisy kasibosy le olona mandeha manao akanjo orange zay tokony mipetraka amin'ny maray aman-dreny fa tsy filohan'ny antoko fa filohan'ny malagasy zao dia fa fantsana lalàna zao mety ny ataony raha izy mandeha tsy manao kasibosy raha izy mamory olona dia tsisy covid izy raha teo mbola tsy fantatra hoe nanao vaksiny ve président Marc Ravalomanana efa vita vaksiny zao zany mety fa tamin'ny lahady herin'io député Alain Ratsimazavy namory olona ihany koa nanaraotra an'le lahady nisy olo-mavomboaka Irma niaraka tamina sénateur niaraka tamina tompon'andraikitra atao Tomasina satria rehefa lahady moa Tomasina eny am bord de la mer dia mivoaka ny olona ary feno vahoaka foana eny dia naka artiste ary zareo dia namory olona hitantsika io ty zany tsisy covid ty ary ty azo atao ty surtout io toerana publika zany fa le manahirana zany le tsy azo atao dia an'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany hoe zareo zany raha manao dia mety ary tsisy covid fa raha ohatra zany président Marc Ravalomanana ty many RMDM manao dia sady tsy mety na dia fanana manokana le toerana propriété privée no mitondra covid zany hoe le nanao vaksiny zany mitondra covid fa le tsy nanao vaksiny tsy mitondra covid hafahafa tena kisampitsampina mihitsy le fitondrana ohatran'izany fomba fitantanana amin'ny firenena eto amintsika eto fa lizy moa zany dia mazava ny tena mazava anatin'izy député Alain Ratsimazavy dia hoe tena miaina ao ao anatina tahotra le fitondram-panjakana tena efa tsy hitantsony zay atao dia misavoritaka ny lohany dia mandray fanapahan-kevitra tsy tokony ho raisina manao zavatra tsy tokony ho raisina dia vakitsika ny fanambarana nataon'ny président Marc Ravalomanana zay miresaka n'iny raha iny vakitsika ny fanambarana zay nataon'ny président Marc Ravalomanana zany ao anatin'izany ty le fanambarana io izy io fampandrenesana ny zon'ny isambatan'olona sy ny fahalalahana fototra anisan'izany ny fahalalahana maneho hevitra sy mivezivezena ankalalahana manerana ny tany repoblika dia antohan'ny lalam-panorenana mampalahelo anefa fa ny andro faharoa folo ny volana desambra 2024 zay andro nakalazana ny tsingeritaona nahaterahako dia nesorona tampoko ny zo fototra ma olo-pirenenay izany manana zofeno aho ankalaza ny tsingeritaona nahaterahako miaraka amin'ireo mpiray tanindrazana amiko ao amin'ny toerana manokana izay izao ny tompony eto Toliara ny fampiasana ireo zandary izay nandrara ny fidiran'ireo malagasy mpiray tanindrazana amiko tao amin'ny Magro dia endriky ny fanapara-pahefana nataony mpitondra noho izany ny zava-misy niseho androany teto Toliara dia fantika andalana sy fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana eo anaty an'ireo zavatra voalaza ireo dia melohako amin'ny fomba rehetra ny fanitsakitsahana ny zo fototra ny olo-pirenena malagasy izay ataony mpitondra melohaka ihany koa ny fampiasan-kery tafahoatra izay nataon'ny zandary tamin'ireo malagasy mpiray tandrazana teto Toliary 12 Desambra 2024 manao isino izany Filoha Marc Ravalomanana
mazava zany fa tena fanitsakitsahana miverimberina lalam-panorenana injavatra nitrangina raha ino ny raisitsika zay amin'ny alalan'le hoe fanerena ny zony olona ivezivezy sy hanao fampiasana malalaka an'izay fahafahana sy izondro zay fa ny zavatra nitranga député Alain tsy mazafy de zao ny ariva de efa nanao négociation hitantsika tamin'ny sary teo ny arivan'ny sabotsy zany ary matoa cordo national zany coordinateur national Jean-Claude maraina an'iny mbola tonga i pasteur Edouard zay mpitarika ny RMDM hoe tokony anao hetsika amin'ny toeran'io zay fa mba miangavy ny anokafanareo amin'le toerana de tsy navela de nidina teny atoerana ny birao politika ny team niaraka ny solombavamboaka zay président vondrona parlementaire ny atokotika Madagasikara tsindriko tsara manko zay satria mahafoaka zavatra lehibe zany raha tsy tianytiany le hoe député de Madagasikara élu Anatananarivo ary le mpitandro filaminy de ampina tsara hoe président vondrona parlementaire dikan'izay zany misy lanja kokoa zany zay raha zay ny tiany kokoa amin'ny fomba hitenena anazy de zao ary ny zavatra nitranga député Alain tsy mazava raha ohatra moa zany ka tsy niabotira daholo re négociation telo meloa reo ka nakafanapahakevitra ny Filomarka Ravalomanana hoe andraso mihitsy mba hiresaka an'le mpitandro filaminana fa inona ary ty ataony zareo ty fa nitoerana zany tompony zany mampiasa azy ny zavatra atao androany de efa kalazana tsingeritaona miampy congrès régional fa leo mba hiresaka le mpitandro filaminana inona ny conduite inona ny zavatra mety nataony le mpitandro filaminana teny député Alain tsy mazava ary eky sa président ancien chef d'état iny olona iny save nanenjika sy nanapoka lacrymogène satria le baiko a zany kotika koto tany ambadika tany tsy maintsy apartahanareo reo olo reo ary tsy avela miditra ao de tena ako fa mihitsy le fihetsika lay zandary taty amin'ny zoma nyto taty amin'ny sabotsy nakaty amin'ny alahady tena mampieritreritra ny zavatra mitranga ary zay le tena tokony hitandremana mafy ao anatina fanapahakevitra salany zavatra tahaka ireny député Alain tsy mazafy ny anapiko an'izay na manafaniry de voalohany indrindra de hoe tena olana ho an'ity fitondranyity ny mahita an'izany Filomarka Ravalomanana zany hoe mamy vahoaka sy ankasitrahan'ny vahoaka na arahan'ny vahoaka tena mampivarahontsana nyity fitondranyity zany ny fanamariana faharoa de hoe ny fahafolon'ny volana Desambra lasa teo anie dia andro iraisam-pirenena zay anamariany indrindra ny antsoina hoe son'olombelona zany hoe tsy ela akory roa andro talohan'ny faharoa folon'ny volana avaroambe folon'ny volana Desambra zay anaovana nyity hetsika fankalazana ny tsingeritaona naterahany ity vo hitsakitsaka avokoa zany matoa ny iraisam-pirenena nametraka an'izany hoe zon'olombelona zany ary atao hoe tsy mifanalavitra ny daty nisehoan'le izy de tokony mba hanitona ny sain'ny mpitondra ihany zany amin'izay fanapahakevitra ao raisiny eto moa de tsindrina ihany koa ny fanamariana manaraka hoe nisy olombavambahoaka fetra randrembolaina raha lambozafimbololona dia filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara nisy olombavambahoaka dia manana ny karatra zay omeny ao anivon'ny anteny miram-pirenena zay soniavon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena zay midika fa androm-panjakana anankiray io anteny miram-pirenena io ary olona ao anatin'izany androm-panjakana zany ny solomavambahoaka zay atao hoe olona manana ny andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'izany dia voalaza tsara ny hoe didina ny manam-pahefana sivily sy miaramila amela malalaka ny tompony ty karatra ity handena aiza na aiza ka hanampy sy hanoana azy ary ifarimbona aminy voalaza atao anatin'ity karatra mahasolomavambahoaka ity zay raha jerevantsika tsisy fifanomezan-tanana mihitsy ny tranga teo amin'ny solombavambahoaka sy ny mpitandro ny filaminana fa toa fanaovana tsinotsinona raha amin'ny alalan'ny valiteny izay raisitsika hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena satria olona tompona andraikitra ireo ary toerana manokana zay ataontsika hoe propriété privé no idirana kanefa dia mbola hiarana zany antsozay izany ihany fanontaniana mipetraka de ny hoe mbola tanytandalana marina ve i Madagasikara sa efa tonga amin'ny vanim-potoana manao zay
iveriny ho saipatany hatramin'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika amin'izao fotoan'izao. Raha tsaivina mantsy namana faniry raha mijery an'ireny any amin'ny ampitan-dranomasiny ireny tsika ohatra ny hetsiky ny diaspora ange tany à Montpellier dia nisy tsara ireo mpitandro ny filaminana raha ny encadré nanampy niaro an'ilay vahoaka manao hoe satria hetsika ampilaminana no atao. Ny antsika eto raha vao mitsangana ny olona maneho hevitra dia mijoro koa ny mpitandro ny filaminana toy ny fahavalo ilay vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana eto amintsika. Tany la réunion koa niaro ny mpitandro ny filaminana niaro le diaspora na ny hevitra. Izay mantsy ny zavatra tia kaseho amin'izao fotoan'izao hoe fa dia nahoana loatra ity fitondrana eto amin'ny eto Madagasikara ity, fa dia nahoana loatra ny fampiarana ny lalàna eto amintsika ity toa mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy ny fandraisana fanapahan-kevitra samihafa ary misy ihany koa araka ny nambara teo zany hoe mizana mitsindrinila amin'ny lafiny fitantanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny fampiarana ny lalàna satria dia samy eto Madagasikara tsika maninona no afaka manao hetsika ny sasany ary tsy afaka ihany koa ny sasany nefany aty ankilan'izay zavatray zay mariana etona fa raha ny faritra tsy mo zay lazaitsika fa ny heverina anatanterahana an'izany fankalazana ny tsingeritaonan'ny filoha Marc Ravalomanana zany ke raha jerevana ny antotanisa amin'ny olona voan'ny Covid dia afaka mijery tsika fa eto amin'ny faritra Analamanga raha mibetsaka ny olona voan'ny Covid amin'izao fotoan'izao fa tsy any amin'izany faritra karatra ihany koa dia vakina karatra ihany koa namorolona le kanefa dia any mihitsy ny Andriamatoa Andry Rajoelina mamorolona any Antsirabe zany izany rehetra zany no ahitantsika amin'ny hoe tsy fahatombana ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay manko no ahafahantsika hitantsika eto le sary ahafahantsika tena mandrefy mihitsy hoe tena efa mahatsapa zany le mpitondra manomboka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina ny amin'ny hoe tena efa ino moa filaza azy latsaka le code de popularité en perte de vitesse ihany koa izy raha ohatra ka fiarakodia ny tondrana azy ary raha ohatra ka raisitsika fiaramanidina izy dia tonga eo amin'le toerana hiaterira satria efa fantany hoe tsy tafavoaka le izy dia le sary rehetrarehetra le sary any député Alain Ratsimbazafy manko mbola niadrodrony président Marc Ravalomanana dia mitety tseny dia maninona izy teo hoe manao tatipolona ny communauté sisisy eny araka mipanohana azy dia imbécile 6% reslave fa noho nefa nandeha amin'izay le président Marc Ravalomanana le tantomasina le tamin'ny redynamisation nanaraka azy ny vahoaka tonga ny tim tonga ny RMDM hipoka atao amin'ny kianjan'ny Macron zay nieritreritra ny président Marc Ravalomanana hoe ao amin'ny toerana zay fanana ny nanaovana azy ny anaovana ny anniversaire mitovitovy amin'ilay organisation Tany Thomas na ny anaovana ny Antoliary dia nefa ny sakany ohatran'iny le izy dia inona nefa raha ohatra zany le fitondram-panjakana ka mahatokony tenany hoe nahazo vato be indrindra izy tany amin'ny faritany Toliary rehefa fiteny faritany Toliary tsika député Alain Ratsimbazafy dia zao misy faritra Tsimo Andrefanao misy faritra Anosy misy faritra Androy ao anatin'izany tsy haiko izy mbola tsy voatenika ao anatin'izay ny hafa manko Menabe eny ataontsika ao anatin'izay rehefa miresaka Menabe manko Morondava Manja Miandro Vazo ao anatin'izany dia io faritany io dia nahazona Andriamatoa Andry Rajoelina vato betsaka dikan'izay tsy tokony atao ohatra izy raha mbola mieritreritra hoe azy le vahoaka Toliary fa matoa izy nanao an'iny trangan-javatra iny tamin'ny président Marc Ravalomanana sy ny team sy ny RFDM dia mahafantatra izy tahaka ny tenenan'le Ramatoa tamin'ny amin'ny io hoe manana information zay ozy izy tamin'le hetriky ny zony mpanjifa io mbola ho resahantsika io mety tsy androany angam'izay dia manana information kory zareo hoe tena veritsika lasy Toliary votsotry Toliary tsy avitra tsonitsika tonga atao député citeny colonel Fanapera mipotra tao rianina sy ny sisa faiseur d'opinion rehetrarehetra ao a-Toliary nanaraka amin'ny président Marc Ravalomanana enjany ity dia ahoana natao bloqué eo aingana aza vely ivoaka le sary ao Magro ao a-Toliary hoe nahazo vahoaka be izy afaka nikabaritsy ny sisa fa tena potika tsika amin'ny communication tsika efa potika zao fa mbola
azotsika ratarapeny io raha ohatra ka tsy mivoaka le sary amin'ny lady satria ny ao anatin'ny say le mpitondra fanjakana zao de zao tsy mieritreritra ntsony izy hoe ho fampandrosoana amin'ny Madagasikara tsy zany ntsony ny ao anatin'ny sainy fa ny anazy de hoe ahoana no alany atsika amin'ny 2023 zay ny azo ny problemany ny anao vahoaka de hoe ahoana ny voana anatin'ny fantrano ahoana ny vidim-piainana ahoana ny azo koasa de raha miteny an'izany an'le mpitondra fanjakana ianao tsy any ary tsy manana vahaolona ntsony izy fa ny anazy de hoe 2023 tsy maintsy filoham-pirenena satria izy menakavy araka ny teny Christian Tabera teo rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsy haiko fa ny lesona nitranga teto aloha zany a de hoe teo a no mipetrapetraka teo nanao exilé politika de teo tonga de tsy nanao politika ntsony fa tsy fantatra zay hitranga orina lakalaka kodiara-tsarety valim-pidinana fiakarana valim-piakarana fidinana hafahafa le tranga am'izao fotoana zao a de mahafantatra am'izay izy menakavy de alolo brigena foana le 2023 na de efa miady atrano tsy mitovy hevitra tsika mifamingana anaty ato mifamotika mifamono mifampitifitra tsika menakavy alolo reglentsika samitsika le izy de alainy 2023 fa raha ohatra ngeka tsy isikany eo de aiza ny tany andehanany sasany ho an'le mpanohana bitolo moa zany de ijery fotsiny izy am'le fiaramanidiny andehanany sasany sy le 4-4 andehanany sasany sy le vedety rapide fa mba hoaizy izy rehefa aveo zay enge manahirina nyty raharaha ty de raha ohatra zany lasa lavitra mihitsy ny teny Christian Tabera teo hoe efa tsy resaka fampiavana ntsony a satria tsy raharahan zany ntsony reto olo reto de lozika le izy satria efa nananganady amin'ny Folomarika Ravalomanana ao anatin'ny andro tena tsara ao anatin'ny andro fahatsiarovana angezabe an'Andriamatoa Marika Ravalomanana no sakanana sy apoka ny bombe lacrymogène tena mampalahelo zany ray aman-dreny iny na inona zavatra mitranga sy tsy vidivikevitra raha politika saingy zao sehatra iraisam-pirenena de mahita sy mitazana an'ireny ary tsy jamba ny vahoaka mahafantatra ny zava-misy deputé Alain Mazafy marina tokoa zany na manafaniry ary tsy takona fenina toy ny vaiakandrina ny zavany seho a ary izao tontolo zao de manaraka ny raharaha eto amin'ny tany sy ny firenena anisan'ny aretinandohany zao fitondram-panjakana zao tokoa ny fijoroany ny filoha Marika Ravalomanana naiza tany alehany satria hitanao fa resy lahatra aminy avokoa ny vahoaka malagasy ary be mpanaraka izy a matoa isaky ny lalana rehetra alehany a dia ezahany zao fitondram-panjakana zao hatrany a ny maneho an'izay sakatsakana isan-karazan'izay tadio anefa fa lehibe ny finoany zany filoha Marika Ravalomanana zany anisan'ny atao hoe nampiteny monana manafaniry tany ny faritra tsy minony hoe raha ny teny ny filoha Marika Ravalomanana hoe andao tsika hivavaka mba isiny ny rotsakorana aty amin'ny faritra atsimo tena mahaly vavaka Andriamanitra asa mba irarinany hoe izao mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mba hivavaka sala amin'izany mba ho afaka ny mosary eto amin'ity firenentsika ity de mba ho afaka tokoa de hita eo hoe meny vavaka azy ve zao Andriamanitra zao zatsy fa matona seho an'Andriamanitra zany tranga tany atsimo zany dia tiany ahariary ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny atsotsika hoe ny finoana de ahafahana manova zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena ka izany a entina hisintomana ny saitsika hoe tsy tongatonga ho azy reny zavatra hitany vahoaka tany atsimo reny nanome fanantenana ny vahoaka ny fidinany filoha Marika Ravalomanana ary nazava tamin'ny vahoaka ny atao hoe fametrahany filoha Marika Ravalomanana an'izay asy ny vahoaka malagasy zay satria dia ny andro fitsingerenany ny andro zay nahaterahany mihitsy no hidinana any atsimo ao anatin'izany hoe faritra zay anjadin'ny keresy ny aonanana isan-karazany zany dia hitatsika fa velom-panantenana ny olona velom-panantenana ny olona ny amin'ny hoe isy filoha vaovao hitondra ny tany sy ny firenena rapitso ravaka pitso ary hanafaka azy ao anatin'izay ataontsika hoe olana mangitsokitsoka zay iainany amin'izao fotoana zao ka indrendretreny moa na manafaniry de etontsika anairana sy ampatsahivona ny fitondram-panjakana manoloana an'izay hoe inona ny tokony fanapahan-kevitra raisina amin'ny
raharam-pirenena misy amin'izao fotoan'izao satria raha ny zavatra misy zany dia efa ny vahoaka malagasy atao anatin'ny firenentsika iray manontolo mihitsy no efa manomboka mipotra amin'izao fotoan'izao maneho an'izay tsy fahafaliny ny fitondrana misy amin'izao fotoan'izao. Eny ary maraparantsika député lay raha tsy mazafy mbola maro ny zavatra tiatsika ho resahana tiatsika ho tenenina amin'ny lafim-panadihadiana samihafa fa raha ohatra izy ka fitentsika dia ny amin'ny hoe efa miasa saina efa mandrovitsia efa misaritaka efa tsy mahita raisina mipenipenina le fitondram-panjakana ka mandeha daholo le fanapahan-kevitra diso misavoritaka le fifamezatsiny anaty le karazana miteniteny foana tsy mahatsiaro ny zavatra natao tamin'ny fotoan'andro mihoatra ny zava-misy amin'izao fotoan'izao mbola resahantsika iny resaka resahan'ny Christian Tabera teo iny tao anatin'ny fanadihadiana nataony ny mpitondra teny gouvernement tao anatin'ny resaka nataony tamin'ny zomany amin'ny hoe ny fakana fahefana rehefa tsy fifidianana na fidinina an-dalambe dia efa fanonganam-panjakana zay dia ho resahantsika zay ny amin'ny fotoana manaraka satria lay foloha zay naniendry azy mihitsy no alay mibaraka ao anatin'izany zavatra resahan'izany raha 2009 ny atevitra ao anatin'izany resahantsika izany dia ho resahantsika izany zavatra any satria tsika dia efa nyresaka mandrakariva teto ny amin'ny hoe ny fihetsika rehetra nataon'ity fitondram-panjakana ity na ka na fahefana dia tsy mbola misy fihetsika ara-demokratika 2009 ny resaka amin'izany satria tsy nahandro fifidianana izy ireo satria raha tokony taty amin'ny taona 2014 ny fifidianana dia nidina an-dalambe 2009 2014 ny antso élection présidentielle anticipé izy ireo tao anatin'ny armada ary no mafitsy mitsangana ary malagasy zany dia iny hitatsika iny fihetsika nataony izy ireo ary le olona ny teny an'izany dia fantatsika tsara fa nanana an'le mouvement hoe ndao rasa zay nanomboka atao akoron-drano nentinidina terianalakely amin'izao fotoan'izao dia mamelesona izy ny amin'ny hoe rehefa tsy fifidianana no hetsika rehetra akana fahefana fa fidinina an-dalambe dia fanonganam-panjakana zany hoe mamelesona ndray zany ny mpanoariana ty arina magaga sy mahatalanto natsangalavitra ohatrandreny fa hitondrantsika lafim-panadihadiana zany amin'ny fotoana mahamety azy député laindratsy afy amarantsika ary dia isaorina ny mijery isaorina ianko ianao misaotra betsaka namana faniry fa misy teny vitsivitsy zay tsara ihany ny mitondra azy etỳ am-pamaranana mahakasika ny hoe lafiny tsy fandriam-pahalemana zay manjaka amin'izao fotoan'izao zay atao hoe fanamariana fo ihany me manjaka tokoa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny vakitrano indrindrindra amin'ny faritra Malavolona commune Andoran'ny Fotsiny amin'izao fotoan'izao atao anatin'ny herinandro dia mifanesy zany vakitrano zany ary ny vaovao voaray moa zany amin'izao fotoan'izao dia ny hoe ahitana lohanjaza indray tany amin'ny faritra Malavolona iny amin'izao fotoan'izao zay finosina mifono zavatra zany lohanjaza io ary efa tonga teny moa mitandro filaminana ary manomboka fanadihadiana zay ny entina isotomana ny saintsika fa tsy mandry fahalemana ny tany ary manao antso ny mitandro filaminana amin'izay hoe fanarahan-dia na ihany koa fahamailona zany amin'izay sehatry ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny faritra samy hafa izay eto am-pamaranana moa dia tsara ihany koa ny mampafantatra antsika an'ireo tetiandro aty anatin'ny distrika na Antananarivo Atsimondrano izay anentanana antsika mpikatroka atika Madagasikara indrindrindrindra ao amin'ny commune na ny faritra Alakamisy ny Fianorivo amin'ny Asabotsy ho avy zao fa 20 ny volana Desambra taona 2024 dia isy ny fivorimbe atao ndreo mpikatroka atika Madagasikara izay anaovantsika ny antsoina hoe redynamisation na ny fameloma masony atoko ao amin'ny trano fonenany ny dokotera Andry ampitan'ny épicerie Fernando zany no anaovantsika azy amin'ny Asabotsy ho avy zao amin'ny 2 ora sasany tolakandro amin'ny alahady 20 ny volana Desambra ihany koa dia eny amin'ny faritra Tanjombato indray tsika ny fampitoana ifanotrona amin'ny lalao famaranana baolina kitra izay andraisan'ireo tanorantsika anjara ao amin'izany faritra Tanjombato sy ny manodidina zany final foot moa zany izy io izay mariako etona fa ny tenako sy ireo mpiara-miasa dia mametraka hatrany ny lanja ny fanatanjahantena mba ho fitaizana ireo tanorantsika ato anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano ka dia amin'ny alahady ho avy zao amin'ny 2 ora tolakandro zany no anarahantsika ny lalao famaranana ny baolina kitra ao amin'ny kianja
tanjombato no afahantsika miatrika izay lalao baolina kitra izay. Ety ampamaranana dia manatitra ny fisaorana irapeoratsaina atsika voaka malagasy na ny eto toerana na ny any ivelany. Nanjoy hatramin'ny farany ity fandarana miara-manonja amin'ity alatsinainy fa 13 ny volana desambra taona 2024 ity. Isaorana etona ireo nitondra ny fanehoan-kevitra rehetra teto ny namana Faniry, ny namana Rina, ny Solombavam-bahoaka Jeriran-Drembolaina, ny namana Tabera Christian, ary koa ireo teknisianina izay napita mivantana ity fandarana ity any tokantranotsika tsirairay avy any. Dia mametraka ny veloma finaritra tompoko lasy tompoko vavy.